Mbola mitohy arivo mahazo arivo. Tsy mbola nandray anjara ianao na tsy mbola nahazo, tsy mbola tara. Tsotra fandraisana anjara, tsindrio ny étoile 101 dièse mampidira fahana manomboka amin'ny arivo ariary. Manangona isa fa fanomezana arivo mahery no zarainy Airtel. Misy fisariana isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana. Azona fanomezana be, roetsy ariary, moto, ary indrindra folo tapitrisa ariary. Arivo ariary dia mamoaka fandresy arivo e! Airtel. Ocalou présente la grande chasse aux œufs au skatepark Atamen le samedi 16 avril à partir de 9h. Des vrais lapins dans le jardin et beaucoup d'activités au rendez-vous. Ateliers créatifs, ateliers cuisine, danse avec Monsieur Lapin, des jeux kermesse et beaucoup d'autres encore. Un cadeau pour tous les participants. Inscrivez vos enfants maintenant chez Ocalou La City au skatepark Atamen. Sponsor Kinder, Gino, Nutrizaz, Kubain, Enapobar et Namusli. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dio. I feel good! Manao ny mampiserazana Toko miarabanao araba toko. Dia miarabana rehetra rehetra izay mihaino ny fandarana izao a. Mbola makafika be izany endriko izany. Makafika be miaraka amin'ilay sorika lavaka. hitanao andraso fa vohitsiranao mihitsy. Ary nareo tsy mahita foana nefa za mahita anareo makaka. Ka hoe tsy mijery any za zao mijery any dia ahoana. Teneniko taminay Mbola tsy mitenenao écran-nareo ay. misy écran mihitsy fa mbola Raha miserazana bory. Ao. Ede hitako tsara zao Larissa manao akanjo miloko moutarde. Dia Rainbow manao akanjo menamena dia iny casquette nefa aza matahotra andriamatora Rainbow fa hitondrako casquette io rehefa miverina dia raha miserazana bory any ity. Makasitraka ramose samy mpampianatra vampitsika. Resaka fianakaviana zay indrindra. Fa zay mpampianatra manao tsitipatry izay satria migrevy ny mpianatra dia tsy hita izay atao. Nefa moa izay moa mpiasam-panjakana ihany ka na migrevy aza ny mpianatra dia tsy mampianatra izay dia ny telopolo andro fanjava raika rehefa tonga ny farany volana dia mandray karama ihany raha miserazana vory. Ary dia miaraba ny mpiaino rehetra amin'izao I feel good maraina izao ny fianakaviana. Ny fianakaviana no resaka amin'izao ny fianakaviana. Eno tsara ary. I moa dia manana taxi. Mazava tsara zay dia ny zanako moa Victor. Zanako moa Tezandray ny nalalanao an'izany. Mamely akaiky Tapaka ianao. Tapaka ramose anay izany. Tsy maheno anao izahay ramose azona. Oay. Zay vao maheno ny ray. Te tapaka indray. Tapaka ianao. Tapaka ihany. Maheno kely. Oay ry izy Azinavory. Oay raha reo mesto Azinavo. Tapaka be. Tsy maheno ndray ve? Zay mandety. Zay ve? Zay. Dia aloha sy mahasaby. Zay. Alors tonga dia vitany moa chauffeur taxi. Victor chauffeur taxi moto. Nefa Victor zanako moa. Eo akaiky amin'izareo ndray kosa dia misy olona anankiray dia lay rangaha mpitondra sarety tanana Cyril ny anarany. Ary ny vadiny dia mpanasa lamba eny Davamamba. Mazava tsara zay dia akaiky amin'izareo ndray dia misy mpifankatia. Mpifankatia zareo moa mpiavana daholo miara-mipetraka. Misy mpifankatia dia ilora kely zany. Zay zanatra lahy ny dadabeaninary dia miaraka amin'ny Nicole io. Dia nefa izy ireo dia ny iray mpiasa amin'ny commune dia ny anankiray mpiara-miasa amin'ny Clémence. Azonareo tsara fandeha zay dia eo akaiky dia eo akaiky io indray misy izy Menada zany. Izy Menada zay zanaka anabaviny dadabeaninary ihany. Dia ny iray mivolo. Tapaka indray dadabe Azinavory. Tapaka indray anao. Tena tapaka dadabe andro fa tsy haiko hoe Azinavory ramoseo. Tapaka indray ny fandehany. Kadai Zay eno kely indray. Zay hoe ao. Kniki zay. Tonga re. Tapatapaka. Farany.
mahazo antsika amin'ity tapatapaka Do, ré, mi, fa, so. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay mareva iny, zay malasa olona. Alasina hitanarana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Arahaba tompoko. Miarabantsika rehetra tompoko. Salama daholo miaraba amin'ny Sokraimbozy, Larissa, Yantsa Vitus, miaraka amin'ny rivotra. Arahaba Yantsa Vitus. Aleo aloha vakikikety tononkalo ty ary. Hotratrariko. Tsy dratrako ny lanitra misy ilay Andriamanitra mpanao ny fitia nahatonga ahy hifangia taminao rytiako hety fifaliako. Dia ho eo anilanao, eny izao dia izao. Tena te hiantsampy, te hifenjaina mafy. Te ho fenjaina mafy ry izy. Malala! Zay moa le fitenin'ny zareo azy. Malala! Ianao no asambarako, ka raiso reny tanako, aza ilikiliky na sanatria ahifika, fa ny ho eo antratranao no tena fifaliako, ka ny lanitrao nenina koritiako ho paradisantsika, ny fity ainantsika. Ery ary lala tamin'ny Zoma teo no namoaka izy. Zay, solony efody. Zay vao mety miaraka amin'ny tononkalo. Tapatapaka raha misety eo dia tsy heninay tsara. Ao ary. Ay, azafady ay tsotsony ramose. Tsy dratrako ny lanitra misy ilay Andriamanitra. Tena mbola ratsiratsy raha goty a. Mpanao ny fitia nahatonga ahy fangia. Zay ela zay. Menao aza mampikoa karamsia. Metimety. Ao. Metimety. Metimety zao. Ahoana. Tsara le poezia ray mivoaka. Ahoana. Ray mivoaka. Tsy anahy io ka. Zatsy ianao an'izany. Ray mivoaka. Eny tompoko. Zatsy ianao an'izany fa ny anahy takalitaka ny ahy. Dia ahoana ary. Raha vao mandeha ny resaka zany ka tsy miady. Dia atao hoe takalitaka. Isaky miakatra senina dia ataoko hoe takalitaka. Takalitaka. Dia rehefa miresaka ny lehilahy sy vehivavy dia ataoko hoe kankalankankan. Kankalankankan. Atao sarosarotra. Kankalankankan. Feo amin'ny fandriana vy. Dia zao ary arosony Larissa ilay loha hevitra ho resantsika Raimbozy. Fa ankoatran'izay tsy inona ho ampitaiko ihany le afatra raha miserazina vory teo hoe ny fivorim-pianakaviana ankehitriny dia lasa fifamaliana amin'ny ankapobeny. Lasa fifamaliana ankapobeny zany. Sady zao no tena olana fivorim-pianakaviana. 7 ny mpikambana ao anatin'ny fianakaviam-be, anankitelo ny tonga amin'ny vory. Zay dia arosony Larissa rakany. Anka satria samy sahirana amin'ilay mahasahirana azy ty narak'ilay resaka teo. Imoa manao taxi, Victor manao moto taxi. Ary tena misy io. Ary tena ao an-janahary io. Raimbozy manao poezia. Kotara manasa vilia. Dia donga kely manao radio. Ka radio. Dia ny akamany donga kely manao gazety an-taratasy. Fa amin'ilay gazety anankiray ilay tsy teneniko izay ny lohateniny. Dia ny rahalahiny moa miasa amin'ny commune Antananarivo Renivohitra. Dia ny nantony miasa amin'ny préfecture. Dia nefa ny zanaka zareo izay efa lehibe
eny mbola tsy manana zavikely zany fa le vadina eny aleo vatsika mary de arosony Larissa le tsingety sy ma zany de arosony Larissa le loahevitra hoe ny olana matetika ankehitriny amin'ny adievitra de ny olona anankiray mieritreritra fa ny zavatra tsy mitovy hevitra aminy hevitra ao ny hevitra fotsiny zay tahaka ny hoe sakafo ty zao rainy bozy misy hoe tiako ianao sady alako fa mangidiko io ny mamiko fa avaliko malalako sa menaranao raha ango laiko hoe fitiavana na batiko hoe mpamitaka mifangaro atom-bavako ny atezerana sitraka tezitra aminao ny kibo misy amboara vary rikitra vetivety ny soko lay fitiavako mamikitra hitanareo inona zatra novaiko teo nisy novana aloha fa tsy tadita am'izay poezie zay any rado izy iny tezitra aminao ny kibo zay poezie zay mantsy eritreretin'ny olona hoe lehilahy mity vehivavy zay de sady makahala no mitira iny bozy fakahalana de fomba fitiavana marine faty zany le izy fa vehivavy manao rezima eo anatrehany sakafo ray vilia zany zany le poezie zany mampijaly asa mampijaly eny mampijaly io ahoana Larissa ianao tena mampijaly io nga ianao efa niatrika an'izany raha zany efa niatrika an'izay olana zay nga Larissa zany hoe raha ny tokony ho izy tonga ny eo hoe tonga ny amin'ny folo sasany de ao anatrehana vilia anankiray be misy ao ianao de misy katalefa voaendy ady be de hoy ianao hoe tiako anao no sady alako tiako anao no sady alako zay indrindra eo anatrehana zay resaka zay no zay no mahatonga ny hoe lohahevitra efa nomantsika hatramin'ny omaly ny atao hoe défaut de goût zay mety ho adika indray ny bozy rehefa avy eo ny défaut de goût de misy ihany koa tsy fifankazahoana satria misy mieritreritra hiteny sy ady hevitra tsy ao amin'ny ahavon'ny lohany ny complexe na ny karazana tsy fahaizana manetry tena zany de ny mieritreritra hoe zay tsy manaiky an'izany nefany eo anatin'ny fiainana de tsotra misy ny hely na tsy nandihy fianarana azy ary misy ny tena nahazo diplôma marobe fa tsy saina zay rehefa ireo no fanena boritra atao haingotrano fotsiny resaka le anankiray hoe haiko zany de tsotra kely le resaka ataoko misy namana ao manao resaka firaritso ho andram-belo de rehefa ahitsy le izy de ao anatin'ny olona miresaka amin'ilay rindrina no tena olana fa tsy any anatin'ny de ahoana zao ary no izy misy an'ity zavatra tsy eken'ny sainy be sy ny maro nefa de misy olona kizitina mihitsy hoe zay no izy zay no ekeo satria zay tiany olona io ahoana ny eritreretintsika am'izay le tsy mahaiko diso mihitsy ve misy zavatra le veriny hoe marina tanteraka tsy azony izay adika hevitra hitsonika nefa tsy azo ivalosany maro mahita hoe tsy mitombona tsy marina izy zany ahoana ohatra ame ohatra kely hoy le rangahy anankiray zao izy no hitiavako anao raha matoa vadiko manana vady hafa akoatranao de hoy le raha matoa namaly azy zay tianao de tiako raha izay no asambatra ny tokantranontsika de tiako zany na manana rafivavy aza tsy maninona satria izy manana ny raha matoa vady zay manaiky nefa io aza no natahorany fa tsy anaiky voalohany indrindra amin'ny samy olombelona le tombon'ny tany io aza nanaiky de aninony lahy tsy nanaiky pastera tsy nanaiky mopera tsy nanaiky ny mera tsy nanaiky ny mpahay lalàna tsy nanaiky mpitandro filaminana tsy nanaiky ny olombelona rehetra de ahoana ino atao sitrobelona zany le olana sitrobelona angamba aloha zao ny azo atao satria tsy hitako inona zao atao am'izany rehetra manodidina raha maheno an'izany matsapa zavatra tsy rary ny manodidina maheno an'izany matsapa zavatra tsy mitombina mihitsy manodidina maheno an'izany fa le izy koa nefany raha am'izay kany resany raim-bozy zay
dia raha amina otrany resaka fitiavana zao tena sarotra be niditra ao anatin'ilay izy hoe ahoana marina ny tena halalina izy, inona ilay tena hifanarahana, izany hoe tsy vitany manodidina ny tena maritra fa raha ilay hoe fahamarina sy le ara-drariny resan'ny fiarahamonina tsy fantatra fotsiny hoe izany nametraka ny ara-drariny voalohany teto, aizany nazona ny fahamarina voaloha hoe ty le marimarina iraisan'ny rehetrarehetra, ty le fahamarinana mapetipety ny fiarahamonina. Mila faritana koa aloha zany le izy hoe inona na tsara ny atao hoe rarina satria mila miverina amin'izay fahamaritana izay koa aloha Raimbo satria maro koa ny olona tsy mahalala an'izany. Tena hoe ny olona raha miresaka an'izany aza hoe Raimbo ndray be mipapirisika olona pirafy io. Iny aloha zany efa mahasaritra. Na izaho asa kely tsy mbola ken'izany e. Raimbo ny mampirafy fa mampirafy arak'asa fotsiny e. Ty sady mampianatra anao manentana ohatra. No manao poésie koa zao ianao vao teo mitory teny, ohatra le pasteur Théophile anay izay mihitsy rehefa mitory teny. Allô, eny tompoko. Maheno ihany koa sakaiko. Maheno tsara izao. Maheno dia tonga dia manararoatra. Ohatra ho azy raha manontany zao Dozy nanana sipasipa ihany taloha, tsy olana. Zany hoe nanana sipasipa ihany taloha e. Godara mbola taloha. Nanana sipasipa lavo eo. Godara sa tsy mitolo. Mbola tanora io. Le sipasipa le mikotikôty dia le mbola le nakany amin'ny ambadiky ny Alliance Française fotsiny. Satria ny oenty-manana mbola tsy ampy. Dia mandeha mihinana glasy fotsiny. Hoy le tovolahy amin'ilay tantara mampime zay hoe mba netiko izy fa tsy napoiziko hoe ny zavatra hohanina indray mandeha mihinana no efa mahalany ny vola atao am-paosiko rehetra ary ny bourse izay voavony raisiko nitondrako azy nihinana glasy teny aminao ne tonga dia tapitra le bourse iray volana rehefa avy ny komandy zay komandina izy asaisina be sarinareo zany. Dia izay resaka izay no hoe lasa misy fanapa-kevitra tsy mety ao anatin'ny fifandraisana ny adi-hevitra tsy mipetraka. Ary any amin'ny resaka sipasipa ohatra sipa ina moa ty sipa zany ankizy any amin'ny resaka ankizy zay aloha ny anankiray dia any amin'ny faharoa ny razona vory teo any amin'ny resaka fianakaviana ary hitaritsika angezabe aiza ny fahatelo karazany amin'izay dia le fametrahana ny resaka fanapa-kevitra samihafa eo amin'ny fiarahamonina ankapobeny. Inona loha hevitra tany am-piasana moa zany tamin'ny alatsinainy amin'ny toerana manodidididina n'Analakely rehetra iny any amin'ireny mpivarotra tany amin'ny Arkady reny, tany amin'ireny mpivarotra tany amin'ny Beorilika sy ny sisa reny, tena tsy nisy ny tsena tamin'ny sabotsy satria manino mampatahotra kosa ilay zavatra mitrangako ny mpivarotra rehetra amin'ny Arkady iny arak'ilay resaka nataon'ilay namanamaly ny loha hevitra amin'ny resaka mahafinaritra ange misy fa saingy tsy nisy ny tsena aloha tamin'ny asabotsy noho ny fikatonan'ny mangazay. Ny chiffre d'affaires na ny vola miditra amina mangazay anankiray lehibe mandeha amin'ny Analakely sy ny manodidina iny dia eo amin'ny 3 hetsy farafahakeliny eo zany ny asabotsy. Tsy nisy zany zay tamin'ny asabotsy aloha fa nga tsisy tosika afaka omenan'ireny mpivarotra reny noho ny zavatra iny. Azonareo zany tsy le mariazy ny resahako fa le aty ambadika dia makany amin'ilay loha hevitra le teo amin'izay le resandra ny bozy misisika dia misisika dia tsy manaiky satria nahoana satria ny fampianarana tao anatin'ny taona maromaro zay fa tsy 80 taona tsy mametraka an'ilay olona hoe sokafo ny sofina ilany dia sokafo ny loha ilany dia sovana zay hevitra miditra dia avoy amin'ny ilany. Tsy ditra ihany ny ilana an'izany fa misy ny atao hoe manivana satria voahofana mba hahalala ny tsara sy ny ratsy ny olona anankiray. Le fivorim-pianakaviana natao any 205 zao zany tsy malahina moa ny tôbila mo 4L isam-baravarana 4L isam-baravarana tapaka indray aloha izy afaka mitro ihany raha ohatra rehefa tavaviana soma tsara. Ny anomezako rariny an'ilay olona dia ity tsy hitano ny hasarobidin'ilay tena vadiny raha tsy misy ny vehivavy hafa le rangahy io raha tsy misy ny vehivavy hafa ampitahainy amin'ny vadiny io. Izany hoe définition par récurrence, fanomezana famaritana ny vadiny miainga amin'ny famaritana olona hafa. Zay dika hoe récurrence. Dia izany no marina loatra aminy. Ahoana moa ny tsy anekenao raha izay ny fanazavany
efa impiripolo taona izay no ny vado izy mimatsatso amiko le vadiko miha antitra raha teo izy kanefa kosa nampiaraka tamina vehivavy hafa koatra azy aho izy de nahita hoe mbola hafa ihany nga mivadiko naantitra azy izy karaha-najelona antitra mabe dépense ahoana hoe zany hoe nampahitana amin'ny fahotana ve zany mba manavaka tsarany afa-panota mba tsara sy ny ratsy ve izy raimpozy kosa ranga raha tsy misy ve mafana mahay manavaka an'le rariny sy tsy rariny zany raimpozy ahoana ary no andavanao an'izany raha izay eny tompoko misataritaka ohatra ny afaka raisina raimpozy ao anatin'ny ohatra hoe ny tokantrano fanambadiana dia ilaina ny iainana zavatra vaovao isan'andro rehefa mahitana mariazy izay de miteny hoe asu surprise foana atrany zavatra miavaka tonga andrina de morodana asu surprise foana tonga de morodana ny an'le rangara izany tonga de morodana ao anatin'io ihany koa raimpozy asiana ny ezaka mba ho tonga lasa fahazarana ao anatina tokantrano satria rehefa tena elany manko ny ela mahiraingo ny rotoroto ao an-trano lasa mankaleo de lasa mitarika hoe leo be nitava-pisondra matoa na leo be anarangava vandravandra foana izy mamakasety foana ny zavatra ataony sy mba manaraka anazy izy rehefa ohatran'izany zany hoe de lasa asiana ezaka le izy mety hoe tsy fahazaran'le ramatoa mety tsy fahazaran'le ranga de andaotsika mba hiaraka kely ohatrany hoe mandeha manao piscine ohatra andaotsika mba hiaraka kely androany asiana zavatra iraisana atao an-trano mba asio yaourta fa de mba lasa fahazarana le izy hoe na ohatra hoe rehefa tonga ny andro fety lasa matetika mivoaka kely na isaky ny faran'ny herinandro andaotsika mba moka tomobile kely de mba mitsangatsangana eno eny mampifandray sy mampitamberina ny zavatra tany aloha le izy mba tsy ronga izay teneny Larisa zay mba asina fanovaovana isan'andro de piscine ihany koa ny fitamberenana tany amin'ny lasa ilay nafinaritra na paradisa le fiarahana fa izany izy zao manakaiky ny fety mipasika afaka miaraka ngizy zao milatsana mipasika zao amin'ny herinoma le ranga hoe ary tadidiny mo Clémence le niaraka tamiko taloha iny aloka izy iverina iaraka amiko de am'izay fa ohatra hoe miverina ahoana de tonga de mandeha taxi mandeha mampiaraka zany Larisa fa fantatritsika tsara moa zany fa reclesirmo zany aloha mifankazo tsara fa ivadiny moa fania Didi mialatsiny am'le ohatra satria zava-misy no raisy fa zao ndraiky kosa nefa ny zavatra atao tsirairay no ilana hoe mety le surprise ny zavatra miova satria azonareo an-tsaina tsara misy ny rituel zay rehefa tsy vita ny rituel manko le sy le récurrence an'la teo mila anzavaina sao hafa ny fandraisan'ny aradiglazy indray am'le miaino rituel de ny zavatra ataonao isan'andro ka raha tsy ataonao io de takany tsy ety le andronao nefa ilaina ny manova raha ohatra ianao ka miakatra ny tohatra de miditra avery amin'ny ambadiky ny Aigle-d'Or rehefa maraina raimpozy ohatra de zatra ianao de ohatran'ny makany zay ihany lalanao isan'andro fa tsy maintsy miezaka ianao tsy maintsy miezaka ianao any garazy le surprise arakaraky ny hoe mangididy be ny lohako ry havana aloha zany satria feno fasika ny lohako de mbola tsy voasasa de tokony misy karazana surprise fa zao makany any mivelana Chez Jumbo Escar, on met le paquet pour Pâques. Et pas que. Venez faire vos courses le samedi 16 avril et gagnez non pas un, mais 2 paquets surprises de Pâques. Dans chaque magasin Jumbo Escar, dans tout Madagascar. Tirage au sort à 11h tapantes. Rendez-vous en caisse. Courez vite chez votre magasin Jumbo Escar. Vous serez peut-être parmi les chanceux. Jumbo, je t'aime trop.
Chez Jumbo et Score, on met le paquet pour Pâques. Et pas que. Venez faire vos courses le samedi 16 avril et gagnez non pas un, mais 2 paquets surprises de Pâques. Dans chaque magasin Jumbo et Score, dans tout Madagascar. Tirage au sort à 11h tapantes. Rendez-vous en caisse. Courez vite chez votre magasin Jumbo et Score. Vous serez peut-être parmi les chanceux. Jumbo, je t'aime trop. Et tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi B, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Vaovao be, fantatrao fa efa mbola afaka jifainao ny smartphone Itel A16 Plus izay amin'ny vidiny tena mora hatrany. Ny A16 Plus dia efa Android 10 ary efa 1 giga de RAM. Ny batterie moa dia amin'ilay matanjaka tsara efa nahafantaranao ny Itel hatramin'izay. Koa aza tarary fa tonga avy any amin'ireo revendeur Itel akaiky anao sady mbola maro be ireo loka hozaraina. Itel, enjoy better life. Inona daholo vadika tsy mitovy rehefa ataonao kalina betao reky. Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans le passe zany. Mampiasana amin'izay kal betao manara-peno. Mitovy mandrena zavatra tsara ho an'ny taranaka vita malagasy. Te hanatanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao. Atanjao ny saina. Miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manatanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao. Aigle d'Or, manandratra avo miantsika. Les fêtes approchent à grande vitesse. Vous ne trouvez pas que c'est le moment de faire des rénovations? Vous cherchez un bon plan pour vos travaux? N'hésitez pas à visiter les magasins Bricoland. À part les produits de qualité, des cadeaux sont soigneusement préparés pour vous. Et oui! Du 1er au 17 avril, venez faire vos achats dans les rayons quincaillerie, outillage, peinture et jardinage et gagnez un bon d'achat sur tout le magasin ou un chèque cadeau jusqu'à 200 000 ariars pour vous ou vos proches. Parce que chaque année, on fête Pâques autrement avec Bricoland. Offre soumise à des conditions. Bricoland, tout pour l'habitat. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique. Optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mada.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Ny orinasa stara minolotra ho antsika Camion Tour TAS 2022 ny talata 12 aprily ao Analavory eo alohan'ny commune, ny alarobia 13 aprily ao Antananarivo eo amin'ny terrain de basket ao alohan'ny commune, ny alakamisy 11 aprily eo Soavinandriana eo an-tokotanin'ny district. Manomboka amin'ny 2 tolakandro ho hitantsika amin'izany animation podium sy animation Gino THB ary Doppel iarana amin'ny Eric Fouessy Baron izay azahoana loka PDB tsy misy vidibidirana. Eric transperce la défense adverse. Eric, dîner. Juste un dernier jeu, maman. Waouh, le jeu est complètement relancé. Avec juste 30 secondes à jouer, peut-il remporter la partie? Il l'a fait! But spectaculaire! Formidable, Eric! Coca-Cola. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa io ange ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mivritry fa crevette koa tena masaka. Pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy akisana ry anao fa tsy misono ny toerana. Tsy lay koa angamba te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry no matsiro salona rehefa nona e. Na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro. Fety pasika miavaka aty amin'ny Akourdigue. Fihenam-bidy goavana no hitanao aty amin'ny centre commercial Akourdigue mandritra ny fety pasika. Mahatratra hatramin'ny 700 be zao koa faingana ary saotazy.
Misy ihany koa ireo bonus spécial vacances ao amin'ny parc Milalao. Agourdig, les toeranao anao. Ocalou présente la grande chasse aux œufs au skatepark Intamin le samedi 16 avril à partir de 9h. Des vrais lapins dans le jardin et beaucoup d'activités au rendez-vous. Ateliers créatifs, ateliers cuisine, danse avec Monsieur Lapin, des jeux kermesse et beaucoup d'autres encore. Un cadeau pour tous les participants. Inscrivez vos enfants maintenant chez Ocalou La City au skatepark Intamin. Sponsor Kinder, Gino, Nutrizaz, Kubain, Enapobar et Namusli. Iza nitsangatsangana hiaraka amin'ny dada sy neny amin'ny lundi de Pâques. Merci Nina amin'ny surprise. Fa mba manampy ametsena sy mikarakara sakafo nareo amin'izay a. Nefa zany anaraka ny ametseny sady any amin'ny leader prize. Zakao kakatia. Ao makate glacé. Tiako fromage blanc efa mamy ho anaovantsika dessert. Reto misy karazana hena ataontsika grillade. Misy safidiana chocolat de Pâques eo. Vokarotra si. Tsy adino le sac isotherme. Afaka hiala voly tsara ery ny ankohonako. Leader prize. Mety bien. Canal Plus, Naiza Naiza et Madagascar. Leader Price vous donne l'heure. Il est 8h. Leader Price. Mety bien. Tonga somatsara eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao-tsika amin'ny ty maraina ny 12 aprily 2020 sy 2020 ity. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny vaovao amin'ny ty maraina ity. Ny resaka fizahantany no nde anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao. Miroso miandalana amin'ny fisokafana amin'ny fizahantany i Madagasikara na teo aza na dia mbola eo aza ny ady atao amin'ny Covid-19 dia tsy maintsy miroso manarina ny toe-karena indrindra ity resaka fizahantany ity ny eto Madagasikara. Fantatra ankehitriny fa kompania mpitaterana anabakabaka 7 no efa mahazo misehatra amin'izany asa anabakabaka izany mampitohy an'i Madagasikara amin'ny any andafy ny rika. Eo andala mpanaovana sy mpamola volana ny fandaharam-potoana kosa ry zareo anivo ny Kenya Airways sy ny Ethiopian Airlines amin'ny fiverenany amin'izany fitanterana anabakabaka izany. Eo amin'ny resaka manodidina ny toe-karena sy ny vidin'entana nanao be midina ifotony teo anivon'ny TPC sy ny fikambanana ny mpanjifa ny farany herinandro teo amin'ny fijerena ny fampiarana ireo famerana ny vidin'entana izay eny anivon'ny mpivarotra eny nataon'ny fanjakana ny herinandro lasa teo. Nisy arak'izany ny fijerena ireny vidin'entana ireny ka tany amin'ny faritry Sabotsynamena sy Ambatofotsy avaratrany eny no nanatotosana izany ny farany herinandro teo. Saika hita hoatrany ny fampitam-baovao fa dia voaja lohatra eto izany vidin'entana izany ary ny antanina ny mpivarotra anatanteraka sy anaraka izay lamina efa napetraky ny fanjakana izay. Makasika ny fahandriam-pahalemana sy ny raharaham-pirenena no hanoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Olona 3 indray no tratehaky ny vondrotoby mpileovan'ny Sofia na ny marimarina kokoa tany amin'ny faritry Anjanjavy iny. Nitondra bolongam-bolamena milanja 7 kilao ny 9 aprily teo efa nigazina avy hatrany. Ilay atao hoe sambo kely aingam-pandeha na vedety rapida no ampiasain'izy ireo saika hikasana anondranana ireto volamena 7 kilao ireto kananjo izao tratra ny zandary izao efa misokatra moa ny fanadihadiana lalina makasika ireto olona 3 ireto avezany nahitany azy saika hoentinay izay indray ireto bolongam-bolamena 7 kilao ireto. Janona eo amin'izay resaka folo alin-daza ihany itsika Papanga 2020 sy 2020 izay no iantsona n'ilay sarinady lehibe iraisan'ny tafiky ny ranomasimbe indiana na ny hoe Fazesoy izay ivondronan'ny Maurice, Seychelles, Comoro, Madagasikara ary ny La Réunion izay mazava ho azy fa ny tafika frantsay no misolotena amin'izany. Efa nanomboka ny 10 aprily teo ty sarinady lehibe ty Atsia Saint-Denis no anatotosana izany. Tafika malagasy misy 50 mianata no lasa nandray anjara amin'ity ady sarinady lehibe izay entin'ny tafika eto anivon'ny faritry ny ranomasimbe indiana
iofanana ity. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa vonina tanteraka ny Maki U20 ny Madagasikara andrombaka ny fandresena sy angalana ny tapakila andehanana any amin'ny fedinina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ity baolina lavalava ity izay latsaky ny 20 taona. Ny alarobia izao dia i Zimbabwe no katroka amin'izy ireo amin'izany lalao manasa dalana izany. Nanambara moa ny mpilalao ny Maki fa dia amadika ny tantara ary tsy maintsy andeha hiatrika izany amboara eran-tany izany no tanjona izy ireo amin'ity fifaninanana trophée Bartes izay tanterahana aty Nairobi, Kenya ity. Atreo indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao-tsika tamin'ity maraina ity antsa Vitus no teo amin'ny tantsoroka teknika bandeka amin'ny maraindrianabo no nanomana sy nanatotosa izany ho anareo manasantsika rehetra hatrany androitsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'ny malagasy rehetra tsy hakanavaka samy ho tahian'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Odio, misy rivotra. Mifoka sigarara koto mamonjy. Ranan'olona ny idiran'ny rivotra. Mifoka sigarara koto mamonjy. Ranan'inona? Miaraba Rembozy, miaraba Kotara. Salama Mamerina miarabantsika rehetra amin'ity maraina ity. Izao Bandekama mangatsika maneritseritsika voalazanao teo ny fanehoan'ny CSS ny tsy fakasitrahany an'ilay fanapahan-kevitra hoe nangataka tenany université nangataka le autonomie des universités. Efa zavatra tsy mbola tafiditra anaty université morte aloha tsika androany mbola université morte. Zay no nahatonga ny CSS nanao an'ilay hetsika efa nanomboka omaly mitoy amin'ity androany ity ilay hoe anjerimanontolo maty manerana ny Madagasikara. Tomasina manokana dia nanamafy izay koa izy amin'izay rehetra izay université morte zay dia mbola isy ihany koa aloha ny vacances de Pâques ny université dia mihery androany foana satria le réseau mandray any aminareo no ohatrany le réseau mandray any aminareo no ohatrany le réseau mandray no tsy milalalala ka lasa takalitaka be le fahenony le Bandekama teo moa zany sady tena naraka hoe aizao iza le rugby zay hoe finale sa hoe zay firy ny tafakatra zany dia lasa manao coupe du monde fa liny Bandekama zay rehefa avy eo fa miverina makany amin'ilay loha hevitra kely aloha zany satria tafiditra ao anatin'izay mihitsy zay resaka fanatanjahanteny zay. Ny toetra anankiray ho an'ny olona mifandray zany no mahatonga an'ilay fifandraisana mety na mitohy na tsy mety satria nahoana satria sahirana makafy sy mitady zavatra manahirana ny olona fa mifaly sy mionona eo amin'ny zavatra mahazatra foana. Io resaka toetra io hanika lasa ifamaliana ny zavatra anankiray mba tombana an'le ray hoe andao atao ohatr'izao dia lasa sahirana indrindra fa mpanapa-kevin-dehibe ny anankiray ohatra miverina makany amin'ny tokantrano ihany satria ray mibozina akan'izay ohatra izay hoe ny lehilahy manapa-kevitra satria izy mampidi-bola ohatra zay no nahazatra ihany koa taloha dia ny vehivavy izay kofe manara-panjaitra tany aloha rehefa tena dinihana nefa manana hevitra tsara ihany ilay vehivavy fa noho ny fandeferana sy ny fitiavana dia hoe ekena mba tsy hifandirana lasa fiteny ny ekena mba tsy hifandirana dia rehefa hitaritsika mankaty amin'ny zava-dehibe amin'izay dia ohatra hoe mandeha le digitalisation bourse mandeha digitalisation fako mandeha digitalisation ceci ny fandrosoana ny resahako teto momba ny hoe dématérialisation ny système douanier malagasy. Inona ny olana? Ny système ne tafapetraka ara-pitaovany fa ny olona hofanina no tsy tody eo amin'ilay teknôlôjia ampiasainy dia lasa fifamaliana satria nahoana ny masinina zany lasa ny olona lasa kofe manara-panjaitra be taritaritina aty amin'ilay tsy fampily le traikefa zay zany afaka resahana tsara dia averiko any aminareo indray fa mba manararaotra ilay izy tafiditra hoe
eo amin'ny fanekenany zavatra manova, eo amin'ny fanekenany zavatra mampivoatra, tsy ratsy zay. Tsy ratsy inge le olona le resaka sakafo, resaka fitiavana, resaka fiarahamonina, resaka politika, tsy ratsy eny. Raha ohatra zao miresaka grevy tsika dia sesesy mametraka an'le grevy. Tsy ratsy ny grevy fa ratsy. Sarotra be zany. Tsy ratsy ny grevy fa ratsy. Be dia be miteny hoe tsy tokony grevy zany fa grevy sisy. Ny grevy inge méthode ampiasaina anankiray ary grevy tokony 48 heures dia taitra le olona tairiny. Fa ndraindraiky tsika tsinona tsy mifampieno, tsy fahaizana mifampieno tafaverina tsara ny miloha hevintsika rehefa avy eo. Ao, zay ny 2 minitra aloha dia miverina indray amin'ny fahatelony. Ampikely aloha le teny Godeve teo am'le hoe grevy, ny grevy teo dia azo atao tsara mihitsy na eo anatrihan'ny lalàna fa raha hoe le miope fotsiny ianao zay vao tsy ekena le izy fa ny grevy dia légal rehefa hoe manaraka tsara an'ireo atanatohatra rehetra takianao anatin'ilay izy ianao. Sady azo atao le izy zany fa misy fepetra miaraba Larissa. Nafana le resaka digitalisation. Nafana mihitsy izy io ary mbola tsy mety mitsahatra hatramin'izao. Za zany avy hatrany dia mahitsy be. Tsy mila kolana ohatr'izao andao hoe mba resana fa tonga dia mahitsy be. Le izy ange tsara e. Tsara le izy. Raha tonga dia atao amin'ny banky tokana, tsara le izy. Itsika raha teo, ity fitondran'ity raha teo tany am-boalohany dia efa voaniditra dia nefa hira dia efa nametraka an'izay fa ametraka an'ilay hitondrantsika makany amin'ny tontolo nomerika. Alisa tafiditra ao anatin'ilay hoe karazana modernisation izy mpanjakama. Fa raha ny hevitro fotsiny ngamba hoe tokony natomboka tsikelikely ngamba le izy raha ny hevitro ary marina mihitsy le teny Gotomaly zay tsika raha tadidinareo hoe ny fandarana rivotra tompoka dia mpaome vahaolana sy conseil torohevitra amina zavatra anankiray. Kely mba hainao ihany indraindray. Mba hainao ihany izy indraindray. Fa izy io dia papaneny lakolosy. Papaneny lakolosy fa mahasoa le izy. Dia le digitalisation teny Badakama teo raha ny hevitra ohatry ny Ankatso tokony natomboka tsikelikely le izy ohatra tany amin'ny mpianatra 4e année fotsiny ohatra. Dia avy eo izay vao nidinidana tena ataoko hoe any amin'ny 5e année mihitsy dia avy eo midina makaty. Ny olana kely amin'izay indray manjary lasa mizara roa ihany le izy fa tsy tonga dia hoe tonga dia atao mambaray. Hevitra aloha zay. Eny marina le an'ny Larissa dia marina le an'ny Godard fa fotsiny ny tsara indrindra ny aingavy any amin'ny ireo efa tena fantatra hoe efa tena mpianatra ivoaka aloha no anaovana an'ilay izy zany. Satria zavatra vao ampiasaina voalohany dia mbola nanosarotra foana io na firy fa ny amakiana le izy fotsiny no ela dia zany hoe mila ihany koa dia avy eo nge hita ny lesoka ina le lesoka ohatra dia hoe mbola tsy tena mipaka tsara any amin'ny tsirairay avy le fampafantarana dia mila manamafy angamba raha zay ny tenenana azy. Fa ninina natao ao anatiny vina ilay izy satria manafaingana vokatra andrasana efa hatry ny ela ka izy ilay mitarazoka ao zao zay le olana dia napiko kely ny tendra impozy zay satria izay mihitsy ny antony ametrahany teresaka digitalisation ity le famezana an'ilay le fidiranao anatin'ilay asa satria izy tsorony fa hoe zavatra vaovao vao atao le izy mila fehezina zany hoe zavatra isan'ny tokony simulation zany simulation tsy ampy simulation le izy dia zay mampatoazy mitarazoka kely 30 seconda dia manohy nareo misy manko le voambolana hoe digitalisation dia misy le voambolana hoe dématérialisation dia avy eo misy le voambolana hoe budget dia avy eo misy le voambolana hoe grevy. Le digitalisation zany teknôlôjia le izy fa raha azonareo atao zany ohatra hoe izay mahazo an'le izy azavao amin'ny fomba tsotra ary aloha le izy hoe inona tokoa moa le izy satria sao dia hoe ampiasaina le teny nefa tsy azontsika ny tena loharan'ny olana lehibe ao anatin'le izy. Ny atao hoe dématérialisation manko nazavaiko kely ny douane natao zay tsy kirakiran'ny olona amina fotoana be dia be ny dossier momba ny fampidirana entana sy ny fahamana entana any amin'ny pôro ahafahany zavatra rehetra hoe miala amin'ny corruption faharoa avetivety ny fikirakiran-javatra. Hatreo dia raisinareo indray aloha. Anapiko kely tena impozy dia mbola tsaroko aloha le izy anisan'ny tena antony ametrahana le digitalisation koa zany anisan'ny hoe mba hialana amin'le resaka grevy izay fiarahan'ny malala fa misy foana izy atao ny anivon'ny université satria rehefa mahazo an'io ny mpianatra Raimbozy sy ry Larissa sy ry Bandakama dia tokony tsy hisy olana soa zany amin'ny fizarana vatsy-pianarana zay aloha zany le principe napetraka zay zany le izy hoe zay le fandehan'le izy ary ihany koa mba hialana amin'le mpianatra le mifomaraina be milahatra hoe misy sasany amin'ny 4 maraina dia efa milahatra eny Ankatso no resaka bourse fotsiny nefa rehefa avy eo tokony mbola nao TD travaux dirigés tokony mbola monjy cours amin'ny salle konako préface ny sisa zay anisan'ny antony nametrahana an'izy io hoe resaka
digitalisation io digitalisation na le dika amin'ny teny malagasy hoe fanatobiana nomerika nomerika zay izy raha fezina fanatobiana nomerika isan'ny ny mahatsara azy zaho ohatra miteny hoe ratsy le izy tena tsara tsika makany amin'ny hoany amin'ny fivoarana itsika efa le RTCNtika koa moa efa makany amin'ny fivoarana tsika satria mba efa ampy kosa zay le filanjalanjana le tanareo le karatra kely mpianatra de lisa moa ny teny amin'ny université ampanjakana fa zay tena niaina tsara fa izahay mba nseon'lay rehefa lena ny orana iny tena menimena misy eo amin'ny service de poste rena palena ny tomboko tadavana le rangipoy vo afaka mandray an'lay izy vola sy ny sisa de izay no mahatonga ny fanjakana zany hiditra amin'lay digitalisation zay mazava ho azy fa io moa raha tena izy dia fiaramiasa efa tanterahana mihitsy efa manatanteraka aloha zany am'izao fa ekena hoe mbola misy ihany aloha le lesoka madinidinika le somary misy ohatrany hoe mbola tsy simulation kely fijerina azy ao anatin'ilay izy fa le izy tena efa miditra ao anatin'ilay izy mihitsy ntsika am'izao fotoana izao tamina fizarana farany teo ve zany zao efa nandeha tam'izay sa mbola efa manomboka mandeha le fampandehanana an'le izy any ny olana fotsiny le mbola tsy fahazaran'le mpianatra aloha zany etsy andany omaly maty somary nisy ihany ny fidinana ifotony zay ny fanaovana tamin'ny ministeran'ny fampianarana ambony afainganina le izy oui mialatsiny ekena tokony afainganina le izy fa kosa mila samy mba mahafehy an'lay andraikiny daholo ny rehetrarehetra amin'ny fampiarana an'le izy de tsy misy ny fitavozavozany ohatra kaiky satria ministera telo ngamba raha tsy diso mialatsiny raha sendra maheniny ihany mba hanitsy ana ministera telo no voakasiky ty zavatra ity dia ny fampianarana ny mpamikirakira rabola ny finance zany ary ry zareo ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ry zareo anivon'ny fampianarana ambony de tokony samy ezaka ireo samy ezaka ny rehetra ame ny andraikitra ao anatin'ilay izy tena moa zany mba mandalo iny de mba fantatra le izy de mba fampizaha reto hoe ka tsy hitako zay ilana zany raha mbola mitavozavoza ny atsy ny aroa ajanony ihany io inarasay mandalo mitra kely ary mitra kely ray lazaitra la ohatra fleury de aleo ora fleury mihitsy de aleo loha mpandekamana zany zao fitsikato aloha zany zao raha iroa telo mienina fito zany sika zao hitanao ve za lazay le vanto oatra fleury ihany iko la liditra teo iny de nakao an-tamosiny ray mibozy de nikitikity eny lazao ary digitalisation informatisation amin'ny fomba avolenta ny fikarakarana ny administration ohatra hoe ny administration en bourse de atao amin'ny haute technologie ny informatique io ka amiko kosa aloha mpianatra teny katso ary anisan'ny mpitarika grevy ny mpianatra miandry le vola omena izy zay zava-dehibe aka ohatra anakiroa tsika satria ny rivotra dia maka n'ilay positif lasalasa manao an'izay tsika fa tsy manino ny positif de hoe digitalisena ny zavatra tsara zay fa raha ao anatin'ny digitalisation lasa maty rano le zavatra mandritra ny telo efa-bola any am'le fanoloana ny ambony fampiarana an'le haute technologie de l'informatique no mbola olana ohatra n'le dématérialisation teneniko momba ny doanina teo satria ny mpianatra ange miandry ny borsa hozarainy ary mialatsiny fa lasa miverina makany amin'ny resaka omda raha ohatra ny omda ka nisorana ny tale ka hanatsara ny omda ny zavatra tadiavina nefa ny volan'le olona le mandray retraite tsy mivoaka satria tsy ao ny ordonnateur nandritra roa volana telo volana de ahoana zany de lasa le hoe la fin ne justifie pas les moyens zay la fin raha ny boso moa zany laklosy kokoa lasa le ny tadiavina ndray zany no lasa manepitra aloha fa le izy manahirana ane le am'le mpianatra hoe eo aloha nareo aza migrevy misy aloha fa mbola tsisy borsa mivoaka misy aloha satria tsika mbola miezaka fa le digitalisation nge ka efa heritona ny resahany ok anareo ka zaho dia mametraka ny zavatra tsisy ilana azy satria tsy hitako zay vokany hatramin'izao le izy raha bositra tsy ilaina
ilaina le izy fa zany manao tsika ka vao manomboka tsika raha oviana vao tena vita le fanombohana lany andro satria hitanay bosy ny ankizany hatra am'izao mbola misy manao inscription zay ko manko aloha ty zavatra ty mbola misy manao inscription ny ankizy ary eto ary de marotra mampita kely anty vaovao amina namany ty hoe fampahafantarana ve zany tsy tokony hoe anomboka mialoha efa manina mialoha mihitsy ny zavatra rehetra de ampianarina zany hoe atao mazava tsara tokotelo namasan'andro ny tenen'ny bandekama teo ministère poste ministère fampianarana ambony ary ny ministère ny finance telo-bola zany ministère telo miarana farimbonao ny zavatra henoko efa ambolana maro hoe hatao io zavatra io fa mandraky ny androany ambato be voka foana no hitako hoe de toizakely tenkteur imbozy satria mbola tsy navita inscription reo mpianatra atso de misy miteny manao antsoavy mihitsy sady mampita hafatra hoe reo ankizy zay mbola tsy navita ny digitalisation iny akato zany io de mba angatahana mba ho avy ao amin'ny salle de réunion ny faculté à médecine androany mba hitondra ny karapanao-pirenenanareo ny carte d'étudiant na ny récépissé na ny certificat de scolarité zany hoe mbola izy tsy nahavitany zany eo anatin'izy mato mbola misy zao fiantsona izay no atao namana zay lisan'le karazana ho antsika mpianatra koa zany de zay le izy zay le kanisina karazana resaka sy tondakiloso ohatr' zao mba anampiana an'ilay mpianatra sisina sy tondakiloso ohatr' an'izao anampiana an'ilay mpianatra hoe andeha am'le izy fa tsara le izy tsara ngely izy fa le lalana tongavana am'le izy kosa no mila mba mifanampy côté organisation mila atao matanjatanjaka kely no fijeriko anazy zany mampitafozavozaraka ny tenenary am'vozy le digitalisation inscription aloha anisany misy ankizy mbola tsy navita inscription godara le digitalisation ve anafaingana sa anatsara sady manatsara izy no manafaingana izy reo mitambatra inona moa io akana vola io zany sa iny io tena lasa misisika tya mbola misika sa resaka digitalisation ve resaka hoe ahafantarana marina nisan'olona sa famoaham-bola sa inona zany mandray telo samy tafiditra dolo tafiditra ao anatin'izany nefa tanana nisan'olona firmalina mpianatra eto amin'ny rivotra eto amin'iny anjerimanontolo de raha misy azona voalo mpampianatra voaro ny volam-panjakana izay mialatsiny fa am'le famoahana le mahazatra atsika mitsamma dia tratrona rolaza dia zay de antondray mampaela ny voara-maso satria manomboka eto zany de tsy izy tsony ny fikafikatsika mitsamma hoe sisi am'izay la benay koa ray makely rangaha le hitany godara le teneny godara teo hoe iangaviana le ankizy mbola tsy navita le digitalisation aleo ampilina fanazavana kely le izy satria zao le digitalisation de fampidirana méthode de gestion financière et administrative ka mampiasa informatique de ny informatique amy gestion reo entité anankitelo resamy bandekama zany dia naka karazana logiciel avo lenta zany hoe fitaovana ampiasaina amin'ny ordinateur sy ny administration mampiasa excel mampiasa liste mampiasa numéro code de rehefa avy eo vitsy ny olona mandray anjara ao anatin'ny fikirakirana ny vola fa tonga de clique no miasa zay zany angamba fanazavana mofomofo gasy zay ataoko zay fa izay le zavatra ho atao mahazava ho azy hoa fa ny logiciel mandoha vola de mahazo de misy ny développeur nanao ny développement ny base informatique anaovana azy de rehefa ampiasaina zany le hoe teny hoe digitalisation zay ny ampitsika fanazavana ho an'ny olona fomba informatique ampiasaina mba tsy hikirakiran'ny olona vola fa tonga de clique voilà système carte le mpianatra zay mihitsy le izy raha ovina fantanina bandekama le université d'Aidra Moaly moa zany satria le hoe nandefa tany amin'ny CSS nandefa nakany amin'ny haute cour ny ACC inona le tany amin'ny ACC le laviny io nangataka resaka autonomie ny université ireo CSS zany autonomie na université zany fahaleovatena ny université zany hoe tsy tsapatsapany maleo tena ara-bola
anankiray amin'ny lafiny rehetra mihitsy atoko politika mananona sososo ataovy zao io tsy fa satria manana fahaleovan-tena zany fiandianana moa zany azo lazaina koa anatin'le izy za mahazo fanteny autonomie égale indépendance hein fahaleovan-tena n'ilay izy anao moa zany tsy indépendant zareo taloha ohatra misy mitotona za koa rangaty tsy maintsy mampianatra koa rangaty aloha izy amatka valeo ary aloha mitotona avy any amin'ny fiadidinan'ny repoblika akatony ny université efa nandalo ve zay teo amindreo naodabe any université io zay resaky zay tsy ekendreo naodabe eo amin'ny CCS ireo mihitsy zany hoe fangany amin'ny fiadinan'ny repoblika indray mampandeha ny université fa tsy ilay efa fahaleovan-tenana zay zany le anisany angatahana fahaleovan-tena misy lafiny hafa ve de ohatra ihany koa hoe fahaleovan-tena ny eo amin'ny fitantanany vola zay moa le hoe budget autonome manendry zareo eo amin'ny université eo dia misy lafiny betsaka mihitsy fa ny fahafahan'ny mpianatra raha ny mpianatra indray fahafahany maneho ny heviny ka tsy ampidirana hémorragie tsy mbola ireny koa mbola tafiditra ihany koa sotranao raim-bozy zay ianao navaly an'le izy zany fa tsara le izy ka inona tsara le digitalisation satria hitany honoraire ohatra zany ianao androany tokony andray an'le bourse de taraiky ianao tamin'le système taloha zao tsy afaka azonao tsiny raha tsy hoe misy ato manoatra hoe sanatria hoe maty ny mamanao zay anao vao ka mampiseho ferapara de mety zay fa ty digitalisation ty zany ao foana volanao io afaka alainao foana amin'ny fotoana mampety azy le fanazavana PDP ara teknika moa efa netiny tsara le izy ohatra le système LMD ira sokony be zany tsy afaka milahatra kavoly satria am'izao rehefa makavoly ianao milahatra mpianatra de mba ialana am'izay dia afaka hidirana izy fa zaho mamy système taloha fanatsarana no ilainay pataloha lahatra be zany amin'ny andronareo mety milahatra zay zay mbola tratran'izany ray bosy zay de fatra maraina de tonga eo bosy hoe ila zany sika mpakafy mpiaino tantara onjapeo fa nodomandry ianja aina ranevitsaona rehefa nizapona mambolana maro mpakafy tantara zany mahafantatra anazy de lazaina eto foana ihany satria nalefa nde maka eo Zoïde, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoïde, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoïde, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoïde, malaza be, tsara be, matanjaka be. Pasika miaraka amin'ny Tecno, ny voalohany volana aprily hatramin'ny 30 aprily izao. Mividiana smartphone Tecno toy ny Pop 5 série, Spark 8 série, Pova série, Common série ary mandray sanjara vetrany amin'ny fisariana goavana mety azonao frigo, télé écran plat, subwoofer ary loka maro isan-karazany eny amin'ny shop Tecno ary fotoanantsika te aza tara fa mety anao mihitsy ny azo ilay loka goavana. Tecno, expect more. Te hanatanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao. Atanjao ny sainy. Miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao. Aigle d'Or, manandratra avy antsika. Sady mihinana farilaka amonano. Faloatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsilo saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 5 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax,
la qualité au meilleur prix. Ny orinasa stara minolotra ho antsika Canontory TAS 2022 ny talata 12 aprily ao Analavory eo alohan'ny commune, ny alarobia 13 aprily ao Antananarivo eo amin'ny terrain de basket ao alohan'ny commune, ny alakamisy 9 aprily eo Soavinandriana eo an-tokotanin'ny district manomboka amin'ny ray ora tolakandro. Ho hitantsika amin'izany animation podium sy animation Gino THB Arigopel iarana amin'ny Eric Fouessy Baron izay azahoana loka PDB tsy misy vidibidirana. Nenyo, sama anamboary paty. Oh, fanamboarana neny la? Wee! Tao amla tsara be ah. Wow! Ary mitombo be le paty nataony neny. Ye, patrosiniana sady tsara no mitombo be. Nenyo, za mbola anary. Na spaghetti na macaroni, aleo foana Rossini ihany no tsara e. Fetim-pasika miavaka aty amin'ny Akourdigue. Fihenam-bidy goavana no hitanao aty amin'ny centre commercial Akourdigue mandritra ny fetim-pasika. Mahatratra amin'ny 700 peso kofaingana ary sautage. Misy ihany koa ireo bonus spécial vacances ao amin'ny parc Milalao. Akourdigue, les toerana ho anao. Ocalou présente la grande chasse aux œufs au skatepark Intamen le samedi 16 avril à partir de 9h. Des vrais lapins dans le jardin et beaucoup d'activités au rendez-vous. Ateliers créatifs, ateliers cuisine, danse avec Monsieur Lapin, des jeux kermesse et beaucoup d'autres encore. Un cadeau pour tous les participants. Inscrivez vos enfants maintenant chez Ocalou La City au skatepark Intamen. Sponsor Kinder, Gino, Nutrizaz, Kubain, Anapobar et Namusli. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Misy manany ihany koa atao ry zareo fahatelo fa kamiantsonareo sao dia tokony digitalisena koa no fako. Tsy haiko indray ny fidirana amina inona nomerika moa le filasan'le izy teo fanatobiana nomerika fanatobiana nomerika natao digitalisation na ny asa gazety ara nge zay nge ny antom-pisin'ilay ianny ialana amin'ny tamin'ny fotoana andro fivoana reny miasa be ny eo ary ao daholo tsika na elo mampalelo anaby anareo zao complet ny avanareo zao raha resaka hoe université zany iray mivozy misolo tena ny CSS Godard misolo tena ny mpianatra Jotlipa any amin'ny teknôlôjia ny olana amin'ny fanjakana zany tsy fantatro ny position fa zao misy mamarina ny hitaka zany fanjakana ay moa marina ihany nakay fanjakana ny olana apetaka anay zany de zao fotsiny marina ny ndray mivozy amiko tsy hoe maka anazy fa samby avy any Antsirabe tika zao zany le izy satria io zavatra io efa ela ny préparena tovitovy amin'ny fokotany ihany nareo ve tsy manana de any amin'ny teknôlôjia zany hoe tsy ho vita nareo de melo daholo ve le zavatra rehetrarehetra alohan'ny aplikena anazy de tokony hitahita eny sainy an-dalana be no mivokasikara de ny manamboatra de lasa auto école zany le izy am'izay de ela be vo nefa ny azadino fa le mpianatra nona mila vola foana eny an-dalana rehetrarehetra eny arakaraka ny hitarenenareo no lasa mampikorotana an'le mpianatra mampikrevy an'le olona ka tokony efa namboarina de melo zany le izy olona teknisianina manam-pahaizana be eny gasy eran'izao tontolo zao raha resaka hoe teknôlôjia fa misy mahay be mihitsy misy mahay be any zany tokony efa voavinavina de melo fa tsy ho hery-taona kosany nanao an'izay mba marina misy heure mba kely ny rectification zany fa tsy izy rehetra ho rectifiena daholo de victime daholo mpianatra rehetrarehetra et encore une information cobaye zay lasa kobay le olona de mampaleny de le fanjakana koa ny lasa sahirana be satria isan'andro zao izy mamono afo foany zay le problemany fa zay ihany fa mahazotoanareo fa complet ny ekipanareo zao mahafinaritra makasitraka za mahity projet mipetraka tsara io resaka digitalisation io fa tokony misy organisme maromaro miara-mifandrimbana amin'ny fanatanterahana azy ray masoany fotsiny raha izany amaly anazy nisy olo tena mpianatra sa fanjakana alo
Ny resaka digitalisation no tiako idirana expérience avy akeo izy io any amin'ny ministère hafa ny olana amin'izy io a ny ministère zany amin'ny 3P miaramiasa amin'ny privé de le privé nefa miaramiasa amin'ny vahiny de ny données amin'ny gasy zany a teny vazaly fomba piasa amin'le lalana tipimité amintsika de nefa antsika manana informaticien isaky ministère rehetrarehetra de le informaticien ny ministère reny zany ohatry natao ankila avao de zay mahatonga an'io zavatra io beg ohatran'io fa io tokony ohatry hoe matériel fotsiny amen'le privé de ny informaticien sy ny technicien malagasy a no mahafantatra ny zavatra rehetra ko anatin'io digitalisation io fa izy maty ohatrany hoe misy zavatra tsy hainy vazaha hoe tsy mitapidirina ao anatin'le izy ilaina tafiditra de zay mahatonga an'izy ohatran'ireny foana mahazo daholo Ankastraka anao bandekamako ankastraka ianao io zareo ohatry le système LMD tamin'le voananomboka ihany ahoana moa zany nahatonga an'izy ho digitalisena le izy tadidinareo ve fomba nitenenana an'le de manomboka zao zany a de atao digitalisation zay amle modernisation modernisation io tany velantsika rehefa raisika aloha izy salamo mahainanao teneny fa miainanao mpanomponao nakay teny tompoko am'le digitalisation za entoko ny problème de zao ny mpandraraha zany efa natao digitalisation de ny olana tamin'le mpandraraha natao digitalisation de efa digitalisé nefa ny mpandraraha satria resaka ohatrany hoe carte bancaire BOA zao a de efa azo lasaina hoe digital de nefa navadika amin'ny na moa zany le any fanjakana amin'le resaka carte poste naketo hoe carte poste zany de problème nefa hypothèque ny problème nefa de zao avady amin'ny ao amin'ny université le vola de makao amin'ny poste de zay ndefa mivadika any BOA de lasa olana ho an'ny mpandraraha zay a fa ho an'ny mpianatra hoe tsy problème le hypothèque ny problème fotsiny de zao olona natokana anao resaka informatique no mahay an'le resaka hoe hypothèque fa tsy resaka gestion na vola de zay ny lasa olana ao anatin'le zany hoe le vola zany a ny tena olana le resaka gestion le vola mihitsy ao anatin'le hypothèque fa tsy resaka le hoe hypothèque mihitsy satria hypothèque ohatry mety any ao anatin'le zavatra de zay ny tena problème tompoko ao anatin'le anisan'ny olana zany ao anatin'le izy zany hoe tokony fandrindra tsara zany resaka gestion na vola de gestion araka teny goto teo hoe le gestion le resaka ina moa le resaka administration mihitsy koa ny ao anatin'le izy koa satria misy resaka présence sy absence sy ihany ao anatin'iny sy resaka data be da be de zay no anisan'ny tena olana tompoko sotra tompoko Mikasitraka tompoko sitraka mazava tsara izy zany ka le eo le hoe ho digitalisena am'izay mpianatra aty Akatso rehetra kabary iny kabary iny ary tetikasy iny tamin'ny voalohany tetikasy iny viny de nataony izy zany fa efa ataony izy io ke nankariny epoky tany koa raha tsy diso ohatry nefa nao zay koa le ho digitaliseny fa tsy resaka bourse rery raha tsy diso ny université Fianarantsoa efa makany amin'ny zay toe am'izay zavatra ireo zokiolona mandray karaha manjoky olona tokony efa andeha efa nanao efa natao ary efa mandeha salama tompoko tsy digitaliseko efa mandeha efa salama daholo salama tompoko manatsa anao e momba le université io zany toerana anankiray fa azo tarafana firenentsika koa ny tena marina ny tiako tenenina zany de zao salama daholo aloha fa ohatran'ny tsy maninona tsara maso satria aloha ohatratsiko keo mbola tsy aosany ambadimbadika any loha izy ay momba l'université zany de zao eny ny tena misy miketrika ny atodoson'ny fahalalana fikaroana rehetrarehetra ahoana moa inona fandroso ny firenena raha eny raha tsy voafeh nefa olona hoe mpandraraha mpianatra de ny inona moa zany mpandraraha mpianatra mpampianatra sy mpampianatra mpikarika
zay zany mamorona ny université akoatra ny fiarahamonina ahoana moa azo tsika inona hoe tafavoaka ny firenetsika tsy io raha tsy mitantana nefa enina tompony atoko lany blablay nanao digitalisation la averina amin'ny machine écrire natao taratasy tsy haiko hoe tsy mivoaka mihitsy satria eny ny tena tokony tena ketika eny ny tokony ketika zay université io amin'ny fanjakana fa tsy amirakila-trano reny ahoana moa nysika hoe mbola isy fahadisoana ve nefa ny olona miasa miodikodina tsy resaka fahadisoana aloha tsisy minao zany kosa raha etseo eo ngamba raha be iny zay ve dia tsy ahitantana ahoana no hitantanana ny 5 tapitrisa moa izy io ry zareo na fijeriko anazy io resaka digitalisation ohatry ny resaka le fampiarana système LMD teto amintsika koa tsy haiko raha tsaronareo tamin'ny fitondràna teo alohan'izao fitondràna zao tamin'ny voaloha koa tsika somary votsavotsy sahiran-kina tamin'izy hoe ahoana zany hoe validé par compensation zany ahoana zany hoe manenjika crédit zany rabe tsisy olona rehefa tena mandeha salama tompoko mahakasika amin'ny resaka université to ihany mba eny izay angetra am'izao zay elohe mba afaka miteny mafimafy kely ianao azafady tiako tenenina tsy hoe momba ny ray bozy na igodara fa misy situation kely tantaraiky kely ty dia nareo mandinika ohatra zao zany le izy anisa victime moa ny teny mpianatra teny amin'ny université tany amin'ny fitomboan'ny taona 2020 kaingana zay le kely volo ty zavanao olazano bebeka tsy malala hoe ny ray minitra amin'io a dia 20 ariary ny ray minitra miantso 20 ariary hitanao zany fianao koa raha tsy malala 20 ariary ny ray minitra miantso aty tsy mitovy amin'ny antso digitaliseko io appelnao manao nareo Allô, salaminareo hoe. Manatsy. Université rangaha ty io ndray dia efa tandavadika io io. Tsy vao zao nisy an'io efa tamin'ny 2000 tany sa 3000 tany efa misy foana 1975 grève ny mpianatra dia rehefa tsy migrève ny mpianatra dia migrève ny mpampianatra fiara rehefa tsy migrève ny mpampianatra fiara migrève eny ny mpandrara zay foana io dia tsy afaka amin'izay io anjaran'ny ray aman-dreny mieritreritra hoe anjaran'ny ray aman-dreny mieritreritra hoe ataonay izany zanany fa mampalahelo le fomba hitondrana le satria izay foana ny zavatra nisy teo enao mba manantena hoe mba mianatra any amin'ny université ny zanako nefa tsy hita mihitsy le hoe tena atraiza le diplôma rehefa tafavoaka satria grefo mameno an'le izy kosa miara-malaly tsika tonga avasaina fa tena mafy le izy aza na zany teny an'le mpampianatra hoe tena zanakitsika ireo tena zanakitsika ireo mpianatra ireo raha tafity ireo dia reharehantsika ihany raha tsy tafity ireo dia tsika ihany no taraiky eto sorato fa na izanaty izany kosa rehefa betsaka ireo olomangavoaka atao zay zao anisany produit tapitra godarany ala ireo olon-dehibe ireo ange zany ireo bandy kely re isolo antsika ireo aloha tsy maintsy ampandalovina grevy ihany aloha fa tsy mety raha tonga dia hoe mandeha ho azy fotsiny endry zana tsika raha manao grevy foana hatramin'izay teo zany koa mety hypothèse valable koa zany hypothèse valable zany miverina kely efa miantso le zany fahitako azy koa mivoaka teny vana fa resaka fotsiny ny ambiny azany ako tena mazaiky teo ahoana moa tiky zao kolandro ny teneniko teo maécrire mbola tsisy ordinateur ataoko eto na ny lefa maty misy tamin'ny androny mihinana croissant lamma be ny mpianatra teny dia tsy hay ka tsara ta 2022 zao nisany tsy ny mpianatra neny mitombo dia arahana manaraka statistique dia arahana manaraka zay ny teti-bola sy ny rehetra afoana zany efa le tiako moa miresaka fotsiny eto fa koa le anina fa dia zareo rivotra ty dia misamy eto anina ny olona ny problème ny olana rehefa vana fa tsy vana fa to tsy voava foana voa amin'ny borsa dia hoe afa ao le vola afaka 3 andro aiza koa nisy an'izany nefa le vola efa lany amin'ny tety vola fanjakana misy vola natokana tao efa io zany
afa omeny nareo dia mena koa tanambony zay zany fa aloha manjary ohatrany hoteta hoale dia misy diso le niteneny leo ahoanao ny diso satria nisy grevy foana taloha hatram'izay hoe lamina tsara ozy misy fo arak'le voalazanareo teo e samy fe lamina tsara rehefa tena mandika miraba-le tafiditro le lycée ohatrany tsoraisina mihitsy n'izay raisina rangah le lamina de misesy bizola risa zao mandina rangah aloha minute eo manko anao raha zoky zao a misy zoky lanteny teo hoe nekato ny tokony ketrika bon de sy d'accord an'izany na raimbozy na larisa na bandekama d'accord an'izany da eny tokony ketrika bizo larisa fa izao tsika samy mianatra teny akato dôboly a 80% gasy ao amin'ny ministera sy ny rehetrarehetra mianatra teny akato de ingrevy a fa rehefa nisy lasa ministra nisy lasa SG nisy lasa dafy a nisy lasa professeur tsy mahavaolana akory ngetikaitika piasa akory atao président amreo orisy mitakitaky reo a misy tsy mpianatra tsony ndreo mitakitaky reo satria hoay akeo izy hoe mandray vola fotsiny fa tsy mpianatra efa grevy fotsiny koa sasany ka zay koa aloha vahaolana ray makany am'le digitalisation efa tsy mpianatra tsony de manaraka zany a zavatra hafa mihitsy ny ty mandoto rano fotsiny zavatra hafa mihitsy ny ty a mahafa mihitsy ary hafa mihitsy valanga tena nijery TVM mamaly a fa parazara zany mba nijery TVM azafady TVM fa tiako be mipôzin'le plaza vaovao tamin'ny TVM indrindra fa tamin'izy le nitsangana izany anarany saiko Irène madame Irène to Fody Irène rehefa aveo ty izy ko fatapy manjimy kariny Fody Irène tsika de hitanareo ve zany film zany la reine je suis Fody Irène maromaro moa no dingana atao vao tena tafapetraka ny arahana zany a vao tafapetraka io atao hoe fanatobiana ino izy teo numérique io Angaza l'essentiel fotsiny de hoe ty rehetra misy zavatra hotontansaiko reo aveo mirabasay tafiditra manaja anao e salama tompoko salama le resaka université any no resany izy ty zany no fahitako anazy a le resaka fampianarana ity de tena potehana mihitsy eto amintsika ny antony le izy de reto université be de privé be de be reto a tsy ny hoe sombaina le université Tanjakana mba ahafahana itadiavana valavola am'le resaka privé de zavatra tena olana nefa le fampianarana eto amintsika ohatrany hoe tsisy miady am'le zavatra tokony tsy mandeha am'zay tokony atao Madagasikara satria le izy zany eto amintsika zao ny resaka hoe fambolena tsy anona ny tena tokony ana satria ny 85% ny gasy de mpamboly nefa le resaka te amin'ny fitantarana de ohatrany hoe fampianarana eto a de mamokatra chômeur fotsiny tsy hita hoe aninona chômeur professionnel chômeur professionnel zay mihitsy le mialatsy miandry orinasan'ny vazazy karana hotatanina nefa ny tokony izy de tokony hoe amokatra sika resaka any amin'ny fambolena sy resaka filopiana ny tena tokony zay zany ny tena tokony secteur de base ny Madagasikara satria tsika arak'izay hoe 85% mpamboly ny vary hoanina raha enao manana tany be deabe nefa mbola afarana vidiana lafo aty de tokony zay le izy le tena hoe sombaina mihitsy le resaka fampianarana makasitraka anao aloha am'izay zay le niteneniko teo zalahy de tsika nanony anganony taloha misy grevy a anao ny ry zalahy am'izao fotoana zao tady andeha fotsiny am'izao de tahavoaka araky ny teneninareo teo ke be deabe mpianatra avy any amin'ny université no lasa tompona andraikitra ara-panjakana eto anivon'ny firenena am'izao fotoana zao betsaka zalahy mivoaka vitiviteny akatso
tena navita fianarana tsara mihitsy. Tokony manaiky ny digitalisation ny université. Zay aloha Nga moa tsy manaiky. izy ndre manaiky manaiky fa mbola hoe tsika miandalana moa inona avy eny tompo misy tafiditra. Somary tizo kely le lan crédit fa kely crédit izy mpandeaka mahay be teo. Any amin'ny taona 2021 izy teo nanomboka io digitalisation io zany tsy kiatra hatramboalohany fa tany dia efa nisy olana e. Zay tamin'izany. Dia mandeha anao manao le digitalisation dia ozy zareo hoe mbola tsy tafiditra anaty base de données. Efa inefatra verina tamin'izay vao tafiditra. Magata nefa le carte d'étudiant zany taty aoriana efa navadika biométrie taloha le mbola boatra tadidinareo. Tadidiko ny mbola ao. Dia taty aoriana le izy efa navadika bio dia normalement zany tokony informatiser le izy dia somary efa navagy hoe maninona tsy tafiditra anaty base de données. Mandeha inefatra tafiditra ihany mivoaka calendrier ana bourse dia mba handeaka le bourse kely amin'izay. Inona indray ozy nareo ny zavatra niseho vide ny compte-nao izy. Dia mivoaka teny dia namerina inefatra sa indimy taty aoriana indray dia tonga dia hoe bourse 2 mois ny ato izy. Ny ankizy rehetrarehetra zany presque efa nazo fa ny tena zany le mba ratsy sanjila e. Dia tsy tafiditra mihitsy. Bourse 2 mois. Dia le compte vide ozy izy ry zareo tamin'izay. Izy nanafoana azy. Verina foana dia farany misy 2 mois tao. Dia le 2 mois io viren'ny zareo pare mivola. Dia any aloha zany efa tsy maro misy zavatra eny ny tena moa tsy mailisa hoe mahazo vola zany dia vola. Dia tany amin'ny izy. Tonga any amin'ny vola mbola mena ihany le vola raisina 2 mois. Apetrako iny. Tapitra ny any universitaire 2019-2020. Satria voadingana 2020-2021 dia mbola misy tsy marika an'izay aloha tsy mahoatra misy an'io. Dia efa tapitra izy zao dia bourse vaovao zao no mivoaka amin'ity. Dia izay nefa tapitra teo amin'izay le 2 mois zay dia mbola tsy nahazo mandrakiny androany dia voadingana. Dia sady manao manaraka manao zay ny aminazy. Manao zatra teneny tsy zany mbola misy mangalatra ihany le ty. Vide en compte-nao any. Normalement tsy tokony hisy azany. Za zao mino fa tokony hisy azany. Tsika amin'ny zavatra ty. Ka le banque teo teny hoe vide en compte-nao misy mbola misy mipetaka iny zany le izy. Comment faire? Allô. Zaranga nafatra ho an'ireto le tena farongo misipitsindrona amin'reto amin'ny tanàna reto fa tena 4 za zany teny hoe jerevo ny vatanareo tamin'ny roa taona lasa dia jerevo ny vatanareo tao aorianan'le nitsindrona sy ny fokonareo. Fa za miny fa malahelo nareo raha mahita vatanareo. Faharoa mijaly ny ray aman-dreny mahita anareo le tapimaso ery amin'ny tele ery io fa tratra le zanany. Fahatelo manita dalana lasa mangalatra dia voatifitra rehefa avy eo dia mbola mijaly foa ny fianakaviana andevina. Vokatra le menaka vokatra le tsy fisainana ihany mahatonga an'io. Elanga mivoatra akory ny fokany io zany nitsindrona. Vao makiarila mahia kely. Tena jaly tena le ray aman-dreny mitady vola mafy le rony rangaty tena mandreraka mihitsy. Tena aiza le fitaizany atao tanàna fa tena mampalahelo. Mety toerana anankiray hoe? Ohatra zao hoe naiza tsy teny toerana fa naiza misy an'izany eto amin'ny tanàna. Misy izany toerana naiza. Ambira menaka bany régional. Misy an'izany any. Misy an'izany any Tanamakoho any, misy an'izany any Ambohimanarina any, any Ambohipo any, misy an'izany rehetra tsy ahitana an'izany. Eo Talatamaty efa nisy sangaita amin'io mandainga dia sisy an'izany. Fahafantatra le fiarahamonina zany reto avy le olona mifokarongony sy manao an'izao eto fa fiarahamonina tsisy mahasamy tena. Satria tsy zanany le olona. Io iny zavatra tenen'ny farany iny iny le fifanarahan'ny mpiarabelona satria tsy zanany le olona. Za salama hiala kely amin'ny resaka fanatobiana nomerika aloha za vetivety izay resaka fidorohana zay mampalahelo an'andry indray dia lehibe koa ny olona ambony fantatra hoe midoroka. Midoroka ambony. Za zany te anontany tena hoe rehefa inona
no ekena ny fidoroana dia rehefa inona ny sasinina ny fidoroana tsisy an'izany zay midoroka dia tsy ekena daholo zay le izy na rehefa tena mahatonga ny sasany hony ane hoe le tratra le mifoka hony dia hoe aloha ane tsitrona avy amin'izay rehefa le misy fisamborana dia na le izy rehefa doroanao dia doroy parsi ihany dia ny eo aminao ihany le namanao katobenana izy mifokana izy io izy eo ny asa le molécule manko tena gaga misy ny am'izany misy karazana am'izao e misy am'izao midoroka an-trano midoroka an-trano a dia misy midoroka tsy an-trano fa ny filazany manamoly taloha midaina miankazo voalohany miankazo dia midaina am'izao izy efa papa io mahatonga anay ilay miankazo aloha zany taloha tsika mampapazota le namana mamboly azy Chez Jumbo et Score, on met le paquet pour Pâques. Et pas que. Venez faire vos courses le samedi 16 avril et gagnez non pas un, mais 2 paquets surprises de Pâques. Dans chaque magasin Jumbo et Score, dans tout Madagascar. Tirage au sort à 11h tapante. Rendez-vous en caisse. Courez vite chez votre magasin Jumbo et Score. Vous serez peut-être parmi les chanceux. Jumbo, je t'aime trop. Chez Jumbo et Score, on met le paquet pour Pâques. Et pas que. Venez faire vos courses le samedi 16 avril et gagnez non pas un, mais 2 paquets surprises de Pâques. Dans chaque magasin Jumbo et Score, dans tout Madagascar. Tirage au sort à 11h tapante. Rendez-vous en caisse. Courez vite chez votre magasin Jumbo et Score. Vous serez peut-être parmi les chanceux. Jumbo, je t'aime trop. Dao itsangatsangana eny amoron-drano e MCR Sport M2N manolotra ho antsika Bex Party miaraka amin'ny Léonil Issy Saïd Luc Nadia Marion Wendy Catalina Melissa FSC Music Meiza Ny lety de Pâques 17 avril 2022 eo amin'ny Sota Bombe lalamba vao tsara sotrivato vididia 10,000 ariary animation Yohan Loïc Kilala One Yakis partenaire Manda Seafood partenaire média RDJ Sohid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be Sohid bateria matanjaka be mivarotra panneau solaire skid solaire bateria ana fiara sy moto Sohid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary Sohid malaza be tsara be matanjaka be Visca bateria mateza sy matanjaka Visca manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères Visca hitanao ny toerana rehetra Visca eto tanahy sy ny manodidina Ino ty atao? Inona daholo reto vadikely tsy mitovy rehefa ataonao kalina beton reto. Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans repasse zany. Fampiasana amin'izay kali beton manara-peno. Mitovy manorena zavatra tsara ho an'ny tanàna ke vita malagasy. Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina Rex Tie lundi de Pâques tona samkeza lundi de Pâques 18 avril ao amin'ny Coliseum Matsotrombe miaraka amin'ny Daddy Love Tasmena Niza Digamji Nael Mal misokatra amin'ny valona ny vavahady 10,000 ariary lundi de Pâques tona samkeza lundi de Pâques 18 avril Coliseum Matsotrombe média officiel sponsor officiel PHP Dia anatanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao Aigle d'Or manandratra avy antsika Sady mihinana farilaka amonano fa loatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo e efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isanandro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina efa ho 10 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka faramadimy
Saotra Farilac. Farilac mitovy amin'ny pifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Rapichou! Fireworks Havana Fireflies vous présente Rapichou Land. Venez vous amuser avec Rapichou Milalao et faites-vous plaisir au Tsena Rapichou. Betty sera là avec DJ Critics. Il y aura aussi Monsieur Saïd, Ambunj, Marion, Samuel, The Singers of Jesus et Tilici. Le prix d'entrée, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et 5 000 arrières pour les adultes. C'est du 16 au 18 avril au canal Olympia à Doutapenec. Rapichou Land, le plus grand rendez-vous de Pâques pour toute la famille. Sponsor officiel, Canal+. Boisson officielle, Gino. Radio officielle, RDJ. Ny orinasa Star dia malotra ho antsika. Star Tourantila Fête Pascal 2022. Ny faha 11 fa 7 ary fa 20 avril eo amin'ny avenue Angar. Ho hitantsika amin'izany miasa botsy sy Angoavana miaraka amin'ny Samuel. Ny alahady Pasika fampisehoana miaraka amin'ny Rika Lavazo avy eo Masikasa. Arano amby eo DJ Manaparaimiana miaraka amin'ny DJ Nicky Dimalou, Fritzy ary DJ Stepper. Ny alatsiny ny Pasika kosa animation manomboka amin'ny folo baray avy eo fety be miaraka amin'ny Ambondra. Isanandro dia isy ireo kilo kermesy sy animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet, Tex sy Baron. Zay azahoana loka PDB tsy misy vidividirana. Fetiny Pasika miavaka aty amin'ny Akourdigue. Fihenam-bidy goavana no hitanao aty amin'ny centre commercial Akourdigue mandritra ny fetiny Pasika. Mahatratra hatramin'ny 700 be zao kofaingana ary sautage. Misy ihany koa ireo bonus spécial vacances ao amin'ny parc Milalao. Akourdigue, les toerana ho anao. Ocalou présente la grande chasse aux œufs au skatepark à Tamen le samedi 16 avril à partir de 9h. Des vrais lapins dans le jardin et beaucoup d'activités au rendez-vous. Ateliers créatifs, ateliers cuisine, danse avec Monsieur Lapin, des jeux kermesse et beaucoup d'autres encore. Un cadeau pour tous les participants. Inscrivez vos enfants maintenant chez Ocalou La City au skatepark à Tamen. Sponsor Kinder, Gino, Nutrizaz, Kubain, Enapobar et Namusli. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Misy antso aloha zany alohan'ny manketsika ny agandahantsika ireto hoe ny antso zany dia ny tsy haiko na commune ny antsoina amin'io na Jirama ao andamosiny Institut d'hygiène sociale. Ao andamosiny Institut d'hygiène misy rano eo amin'ny 2 mois eo zay ngamba ny rano. Misy rano eo ao ambadika eo ambadika sika ato ambadika saondra. Misy rano ao ary efa manomboka mivire maitso le rano zany hoe rano maloto zany. Efa lasa efa lomotra. Efa mivadika maitso zany izy io fa io tsy rano mijanona fa ohatran'ny rano somary mandeha miadana kely ka raha izay maitso zay izy zany dia ny commune ny antsoina amin'ilay izy angambany inona io rano io. Izy zany tokony akafepetra amin'io avay izy io. Sanatria eo avao amin'ireo restaurant reo na ireo tsena eo reo fa misy rano mandeha moramora eo tsy kely fa midadasika ohatran'ity studio ty ny velarany dia lavalava be izy. Mandrapatonga ery akaiky arian'ny bus ery aloha ery. Ye noho ny fangatanareo amin'ilay tsika andaontsika lolo any Remblanche io. Remblanche io. Dia efa misy ny toerana ahafahanareo manjifa Antapakila ny Remblanche 411 karaoke 411 ao amin'ny magasin Tinala Brocante akaiky ny rond-point makany Namontana zany no ahafahanareo Tinala Brocante. Tinala Brocante. Dia ao zany no afaka manjifa Antapakila nareo raha ohatra ka tsy afaka miantso ny laran-tarobia nefa na zanaty zany arany dia ampitsahivinatsika foana ihany fa amin'ny 2 volana aprily manomboka amin'ny 7 sasany amin'ny sabotsy ho avy izao zany ao amin'ny karaoke 411 Varadjozoro ino moa izy teo? Ambody Fasina. Iny Mirato Andriamaharo.
25 000 ariary ny tapakila zay mitovy daholo moa zany tsy misy hoe karazany lehibe fa tonga de 25 000 ariary ny laran'ny tarobia fa nareo mamandry toerana ihany ho an'izay tsy afaka mamonjy any amin'ny tina labokanta dia ny 034 36 076 83 lalana mandeha amin'iny tsara sotra mivoaka ny vato iny le lalana dia manodididina 10 kilometatra mialan'ny tsara sotra dia mahita panneau à droite nareo misy hoe karaoke 411 dia iny foana ny arahanareo zany hoe mahita soratra foana hoe karaoke 411 averiko le laran'ny tarobia 034 36 076 83 karaoke fampisehoana iraha aminareo amin'ny iray-bilanja makasitraka ny Larissa 10 kilometra ve Itakely le 10 kilometra ny ville à droite eo am'le mankany ambody fasina randrema le kilometrika zay fotsiny tsy haiko fa atao miditra any ambody fasina le izy côté anty aloha ame vaovao avy aty Bordeaux zany aloha satria rehefa avy any Toulouse dia to Bordeaux zay zao dia androany no miala fa ny seho ataonay amin'ny ohatrany tsaratsara lesa zany ny seho atao amin'ny farany herinandro dia ny paka any Vichy io zany dia RNS rencontre nationale sportive misy kolontsaina misy fanatanjahantena dia manasa an'ireo namana rehetra zay atimo zany satria any Vichy any aty atsimotsimon'ny Frantsa misy an'le izy dia ny podium efa hainao raha tsara ny endrika zany podium zany misy mampimea misy tanemo misy fifaninanana samihafa misy fampianarana ny ankizy aty ny gasy satria sao dia tsy mahavatra an'izany ny ankizy kely dia ny alahady alina misy anio hit parade Vichy in love nohatrohatrany hoe Vichy in love zay zany mba lohateny voasafidy misy ny bodo dia miaraka amin'ny lolo Salomon dia misy ny tarika vokininina misy ny gasbandy dia misy nary ao amin'ny tarika ray lova zay ny amin'ny agenda fa tantaraina kely ray minitra tompoko ny fiakarana n'ilay doko pasika lehibe aty amoron-dranomasina akaiky ny Bordeaux atao hoe Dune de Pilat ny Dune de Pilat dia zay mahita télé mo efa nahita an'izay zavatra zay dia mbola isy ihany reportage photo ataonay fa dia nandeha nitsidika anio ka dia isorana ramatoa Anita zay nitondranay tany amin'ny Dune de Pilat io fasika otra kely nangamba hitahita tia izy no ramatoa Anita zay hitantsika mivantana zany zay tsy mahita Bordeaux fa ny tourisme manko tena ny tourisme manko na ny fitsangatsanganana dia ahatsapana hoe ilaina ny mampahalala toerana anankiray dia amin'izay mirohotra makany misy ka dia mirabanao ramatoa Anita sy ny Dune de Pilat bonjour Anita andeha hiasa izy andeha hamonjy rivotra dia mbola dia avy eo nitsidika ny toerana fanaovana divay na dia tsy dia misotro divay be ary ny tena dia mahaliana mahita ny fambolem-boaloboka tsy hita pesipesenina sy ny toerana fanamboarana ny divay dia ny fisotroana ny divay voamboatra atao amin'ny toerana io no ny hariva miaraka amin'ny huitre atendana daholo moa zany resaka izany le retsy fa dia izay zany mahafinaritra ny hoentin'ny olona mandeha mitsidika toerana manatantara sy toerana efa mba malaza hitalaisany malaza amin'ny télé le izy dia rehefa tonga eo amin'ilay toerana ny tena dia hoe tena teto le izy teto le nitsahany riana miakatra n'ilay tohatra zay no fidirana fa dia mihainy agenda nareo indray dia amin'ny 8 maheroa minitra any aminareo indray amiditra aza tiany kory zareo ny lundi de Pâques goavambe zay rahanao miaraka amin'ny firma Lionel Oblak Tsinjaka Patron zay atao ny alalatsinain'ny Pasika ho avy zao etsy amin'ny tokotany malalaky ny kolejy Mahitsy manomboka amin'ny 12 ora maraina moa ity hetsika goavambe ity mpanetana DJ Mijay aza ty no ny fa 7 ny volana may avy zao Njakatiana mankalaza ny 70 taonany io no segoavana indrindra zay tanterahany Njakatiana tao anatin'izay 30 taona nampihira azy sy naha mpanakanto maty anina azy izay ny tapakila dia efa ivoaka manomboka ny faharoa ny volana may zao etsy amin'ny super musique Analakely misy karazany 3 izany dia ao ny amin'ny ray alina ariary ny 5 sy ray alina ariary ary ny 2 alina ariary ny réservation kosa dia lafo dia atsoy ny lalana tarby zany ho anareo zay amandrika ny VIP ny 034 36 339
37 Njakatiana mankalaza ny fahatelopolo taonany amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana May ao amin'ny Palais des Sports. De pas ny Njakatiana mbola makany Rivo Mamo. Mahamasina. Any Rivo Mamo. Rivo Mamo. Misy an'izany an-taboko zany any. Efa miampy dray zany izy efa mbola tafiditra anatin'ny seho telopolo taona fa le tena hetsika be. Zay aloha ny anankiray fa premier koa izy mbola etsy Asabinamo amin'ny tokotany Ligion reo. Miavaka koa ny any amin'ny lakatsy Aspaniry Ambomiadana satria dia ny 17 fa 17 ny 18 volana Aprily ny fankalazana ny fetin'ny Pasika iarahanareo amin'ny Alson, Farah Jones, Sitraka Pazapa, Marion. Misy artiste surprise zany ao anatin'ilay izy ny Zuma moa zany dia misy kabarerana Marion, ny Sabotsy mbola misy Marion ihany koa, ny Alahady dia misy any Farah Jones sy ny mpandiany ary ny Alatsinainy misy any Alson sy Sitraka sy ny mpandiany. Misy lalao isan-karazany ao anatin'izay andro maromaro ny tansaina taminareo izay misy ny Zumba, misy ny tonotono party, misy ny fampisehoana ID, eo ihany koa ny karaoké, bar, snack sy ny sisa ka noho izany mitongava maro. Ny vidim-pidirana ao amin'izany dia 3,000 ariary isaky ny andro anankiray, zany hoe ny Zuma invitation ka ny Zuma, ny Sabotsy 3,000 ariary, ny Alahady 3,000 ariary ary ny Alatsinainy 3,000 ariary ihany koa ny talata efa tsy misy mitsony. Ao Tatabe. Zay mahatonga an'io zany. Satria tamin'ny 2020 zany. 2020 zany tsy nisy. 21 tsy nisy. 2022 zany borongo raha ohatra n'izao ohatra ny Valala zao le fampisehoana zany. Zay mahatonga le misy satria efa misokatra ko. Zany mahazo mitsangatsangana zany zao manomboka iny amin'ny baibasy. Mahazo mitsangatsangana. Iny baibasy zany mbola hoe tsika to moa ny vaovao mahakasika an'izay. Zay. Zao 4,720 polisia hiasaka amin'io. Polisia gendarme tsy fantatra. Zay le hoe Pasika Herendoza mitandrina amin'ity 0 accident. Mba ho lalipaka tsara ny Pasika atsika. Ka iny any angano zao zatra misotro toka amin'io. Tizaka aloha ny agenda. Mamamany andalany. Ty zay bazakava dia manampy kely koa avy eo. Zao dia so matoky anao ho fanokafana ny Tanjobily dia mondra ny atokopira Korahita dia faly manasanareo. Faly manasanao antsika izy ireo ny Alahady 4,20 avy izao maraina amin'ny 7 ora sasany toloteny Akira ny hariva kosa manomboka amin'ny 2 ora sasany. Seho miavaka izay hitondra ny lohahevitra hoe hitombo amin'ny fiderana azy. Iarahana amin'ny Korahita izy io antokopira Korahita mazava azy eo amin'ny FGM Manarso Isotry Manarso Finoana. Tsy misy ny vidim-pidirana. Ambiany zany. Ina le lohateny teo. Lohateny inona? Sabesina sa ina. Satsy so matoky anao. Tsy misy fidirana fa valopy fanohanana no raisina ao an-toerana ihany. Dia miresaka itsy kara-pizarana tsara vetivety ihany alohan'ny hanao izan-daimbozy anazy sady iny koa fa milahady zao ilay rotsiny avo ao aminay ao amin'ny FGM ambonona Sabotsy Namiana Alahady mipaka manomboka amin'ny 2 ora sasany. Misokatra ho antsika rehetra ihany koa ny amin'ny Alahady ho avy izao ny fiangonana rehetrarehetra. Ya mitoy hatrany. Alefasa daimbozy. Misy ny fitsangatsanganana amoron-drano amin'ny Alahadin'ny Pasika. Ex-party. Pose ny oraly. Misy Endry Marion, ry Lion Hell, ry Black Nadia, ry Wendy Catalina, ry Miss Saïd, ry Coucou Saïd. Bery Sita bomba ivato. Lalamao vavady amin'ny 7 ora maraina mivoa fidirana 5,000 ariary ry DJ Johan Loïc Wai ry FSC Musique izany iza ho azany asakasaka raimbozy raha misy lozany tragna amin'ny terrain dia raimbozy tsangatsangana moron-drano ahoana. Ex-party ka. Sady misotro labiera ndraiky moron-drano. Le rano amin'io dia alao tsoriny labiera. Tsangatsangana moron-drano labiera rano. Eo amoron'ny labiera ianao no mitsangatsangana zay aloha. Ary lasa eto amiko daholo ety dia zavatra masina. Ny tanora manalavitra ny tampoky n'olona Analakely.
Lasa medala aloha zava-masina rehetra de zany le dala efa devoly be zany miafiny dala miafiny. Tanora manalavitra ny nenina tampokon'olona Analakely amin'ny rora ka hatramin'ny 5 ora sy sasany ariva ny alakamisy 4 aprily 20 sy 20 andian'ny faharoitria koesory ao am-ponao ny alahelo ary avilio tsy kasika ny nofinao ny ratsy fa ny fatahorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana toteny faraky amby folo andininy fahafolo izany tenyny tompo izany fa melabelara kevitra ara-baiboly tongava maro fa tsy misy ny vidibidirana ary tsy misy ankony rakitra hotatazina ny filan-kevitra dia ny 034 11 181 70 na ny 034 89 888 88 fa tsy hoe Cool FM ve zany Larisa le raimbilanja reny moa le riavarajojoro efa niresahinao koa ngamby efa niresako izy teo sady efa misy toerana fahanareo manjifa ny tapakilo aferiko farany ihany fahanareo manjifa ny tapakilo dia ao amin'ny Tina La Brocante eo amin'ny lalana amin'ny Vilmakanina Montana zany amin'ny 20 volana aprily amin'ny sabosoavy izao averimberikany manomboka amin'ny 7 ora sasany ariva izy io vidipidirana dia 5 sy 2 alina ariary monja aveko hoe raimbilanja ny vidipidirana aika izay le fidirana mahafinaritra tsara mihitsy ka dia mirabareo mankalaza tsingeritaona rehetra koa tsika amin'ity talata ity fa maromaro nareo mpiendy atambatra eo avatra aloha ny dirany naivo inotara inotsany avatra ilazana ray aman-dreny azy manana zanaka latsaky ny 12 taona eo manana rolery izy ireo hatramin'ny 9 taona ilazana ianareo tompoka mba andrindra sy ampitandrina zanaka ireo fa mitantaina be mpamily fiara an-dalana misy bakely manombola lalao rolery iny mitsika tampoka sanatry ny vava maty reny zazy reny dia le chauffeur zany no ananina no idiran-dosa fa misy bakely milalao rolery eny raha voafelaka mitamaina mafy be aloha ina mandrenireny tesy hoe ana zanako sy tamaina le an'ity mamely ny aka tsy maintsy asiko fa le zaza tsy malaza faty azy raha mividiananao rolery izy dia sevo milalao tokotaninareo ihany aloha fa eny amin'ny arabe le izy no le orona manko ny alefa aloha amile milalao rolery le orona rehefa aloha dia migorisa tena mahampitahotra le rehetra zany sanina baviny zany manoatra koa ianao ty ny dadabenary maro faly miarabatsika rehetra tompo lasy tompo vavy zao voatonga ahoana nefa le agenda rolery iny le akiray le fisapisaky le skety iny le ohatran'ny bisikilety loatra ny fisapisaky le Tatapiako zany tsy maraka mihitsy. Maraka liga maty. Ireo zavatra telo reo. Ireo milalovana ankizy ny arabe. Satria tsy manana toerana malalaka. Manana toerana malalaka izy fa tsy toerana ahafahan'le pneu grisa. Satria toerana fotaka anatany malemy. Dia lasa izy monjy goudron. Zany izy kina voaka ray tery. Io marina ngola senany tatapiavatry. Sai kina voaka ray ko uzaki wali rehetra raha maty amin'izany zaza. Tatapia. Ianao ty ve nefa vita didipotra e? Tsy tadidiko. Jereko tolo ny olona miezaka amin'izay tsy mahita afiandry lany azy. Zany mane lena dolo pataloha kavanana rehetra. Sa zany pipi ao amin'le voce public ty. Pipi ao zany dia taity ny dala mitodika. Hay ozy izy le mpanao fohy ty. Sady mitodika izy le bobotolo sy ny dala tsy tazomy mahitsy makary fa mitodika manaraka anazy koa le botolo izy lena dolo pataloha koa. Tena rehefa mitodika ty ny lohany lahy todika vatany lahy tazomy mahitsy. Ny dala mamany ao an'ilo. Tatapianay ty ry zareo. Aza mamary zany zany ty. Zamba. Fa io natao ato zany. Aza mba manao olona zany ianao tatabe ka za mary zany.
Fanajana ho anao kosa le manedala amin'ny amaniny le pataloha kavanana de tena ela rehefa mitodika maka ty lohany lany atodika de miteny eo anao raha fanao foe ty Tadabe fanajana ho anao le satria to de mba lohana koa no mitodika. Mitodika le dala tsy vita mitodika fotsiny lohany mitodika miaraka vatany de lemako le pataloha le aty sa mailimay ro maka vc publique le milatry reny mailimay amreny Tadabia koa zany ty. Tofona ty tadabia anay ray ity tena. Tena fa ivia koa no tadabia. Tena natao raha tsy ho afaka amin'izany. Ianao raha sokobe. Indro aloha omeko lay hoe dingana rana rehefa hiditra amin'ilay digitalisation. Miainga aloha zany dingana voalohany de misoratra anarany ianao amin'ny mampianatra anao. Zay ny dingana voalohany. Inscription. Zay le inscription. Mbola mitohy io raha tsy diso ny inscription. Mbola mitohy izao. De rehefa vita ny fisoratanao anarana feno amin'ny mampianatra anao eny amin'ny anjerimanontolo dia miditra eo amin'ny dingana faharotsika de ny fanaramaso sy ny fanamarinana atao amin'ny commission de bourse isaky ny université mahazo taratasy mazava tsara récépissé farafahakelany. De ny dingana fahatelo de miditra amin'ilay hoe qualification na ny fanivanana ireo lisitra mpianatra izay iarahana amin'ny MN tsy mety vaiko mitony ty MNDPT ary ny ministeran'ny fampianarana ambony zareo amin'ny ivony ministeran'ny poste raha tsy diso eo zany no mandeha le fanivanana ireo lisitra mpianatra hoe iza no tokony mpianatra fantôme manko totoma de ny dingana fahaefatra dia ny fanaovana sy fanamarinana ireo données mahakasika ny mpianatra iarahana ministera miasa amin'ny scolarité tsirairay fanamarina eo koa zany de efa mikoty mpianatra marina Velard Godard de ny dingana fahadimy ny fandefasana an'ireo données ireo makany amin'ny poste malagasy firenena memo l'argent de mialohan'ny farany zany dingana fahaenina de le hoe activation zany activation zany ny fizarana sy fampandehanana ireo karatra hipoketra iarahana amin'ny poste malagasy mbola hoe tsika ny makasika ny satria izy io zavatra io atao anatin'ilay fanadihadiana lalina ifotony de tena nazavainako satria nisy mpianatra tsy mahafantatra mbola mila activena revy ty zava-dehetra ihany active vao mandeha leçon afaka maka vola ere am'zao bronposte be debe izy raha ny tokony izy tsy zay rehefa vita soma tsara daholo mba ialana amin'ilay white client be taminy dia ny fidingana fahafito farany dia iarahana ny famoahana ny tetiandro iarahan'ny poste sy ny université io zany ilay efa miditra any amin'ny fizaram-bolo zay le dingana fitoarana mila voafeny efa ny fampiarana an'ireo dingana anakifito reo de mba amin'izay fotoan'izay mba milamina simulation manamba voakely compétence makasika ny amatsikirambelo zany mampianatra tamin'izany any manderiva de teneo izy dada ozy izy efa misy réaction miteny frantsay zany efa misy mihetsika any mirantsany any fa anapa-kevitra zany ary zareo mpitsabo fa misy hodidina eo amin'ny tena eo mba betsaka kokoa ny oxygène miditra aminazy na ny rivotra zany zany hoe tsy maharaka zany rivotra eo de misy tatana kely amin'ny tenda eo zavatra efanao zany mahafan'ilay vatana azo rivotra bebe koa zay zany no filazana ataon'ilay zany any isoranazy efa misy réaction ny zavatra lasana be deabe am'ireny olo ohatrany reny zany efa mihetsika zay zany zavatra misy de mirary fahasalamana mandrambelo itsika mbola anatin'ny fitsaboana zay vaovao anankiray raha amin'ny Facebook misy de hoe miandry emoji ino zany le hoe misy like hahaha grrr j'adore i dadabe tsy manao Facebook tsina de zay tsy afatandabe an'izany
Iny emoji. Emoji. Ay le sarisary le sarin'olona mampirahara reny zany. Le matsiravina anao kely be da be plisika kely loko mavomavo reny reny dadabe ndraiky am'le fanazavana nentin'ny dadabe teo le hoe mampidirana oxygène satria zavatra efa natao tamin'ny dadako le izy de fantatro eto tendeto misy miditra bloky ndraiky de lavany eto amin'ny tendeto ampidirana tuyau anankiray rivotra. Dada tamin'ny faraparany ainany tao tany zany de nampiana zay zavatra zay tamin'izany fotoana zany nentina nanampiana rivotra tany anatiny zany satria lasa tsy maharaka tsony ilay rivotra any anatiny any nefa izy efa miady amin'ilay retana le farapahana lahan-drasy ny faniverenana ny fanohizana dia fanazavana fotsiny mahakasika an'izay zavatra zay. Naraka ilay mibosi teo ny ahoana izy Larisa izay fa tsy tady tony le retsy mba asio misy sakafo nanolona amty taona roapy rivoria nisy anankiray farany hoe feo velom afatolo tany manankiray marana daholo rahapisany pari indray no mivantana miala tsiny miromona rehetra tato amin'ny trano tato bozany a zay mialany koko ohatrany Larisa mety ahy afaka ty de lasa tsaratsara tarea sakafo nafatona be lehibe teto amitsika farany veoveo ohatrany oviala ohatrany tsy fantatra inona mariny lazainy olona fa hoe alona anaty rano 3 andro 4 andro zay vao azo hoanina trondro tsy fantatra izy io na tsatra angambany tamin'ny fotoana tamin'ny 2020 trondro andranomasina morotsiraka tsy nanana za moa le andilana tompy dabe dilana tompy any fatrambatotra zaka zany hoe ny mahafaty ny mpiarabelona amitsika ny antseny ampidirina mbava zany dia zavatra hafahafa ty veoveo ty zao zavatra fihinany olona nefa de mahafaty ty mitadio itsika dimena da reto fito miaraka amin'izy mirala rehetra raha samy mihinana hoditra iny ty le hoditra kiraro fekibo iny ty le voankazo iny le voankazo le hoan'ny alika ty le hoan'ny alika le voan'ny le vio lehibe ty ay anina nampangany ina le vio lehibe iny le milatsaka de hoan'ny alika nihinana rotra raha samy mihinana hoditra roatra zao tsika ireo mety misy marary kibo mety misy tsy maninona mihitsy mety misy ny ataontsika hoe vanina io any efa nazavaina teto za le maiky de vitisy samy hinana hoditra hoditra le hoditra roatra daholo tsika fa samy manana zavatra hitranga aminy inona ny antony le zavatra nohanina tamin'ny maraina nazo mofo nohaniko tamin'ny maraina any mety hoe mivalana nandrebozy vary amin'anana mety hoe tonga de misy mamoro rivotra be mety mety inona anao mofogasy hoditra ina le izy rebozy hoditra roatra sy mofogasy egal zizi be ohatra na fanina zay zavatra zay zavatra mitranga izy mivady ange samy nihinana crevette daholo niny crevette daholo fa ny anankiray any hôpital dans les combats satria naniny le raha matoa misotro jus naturel tamin'ny maraina de se vao nihinana an'le crevette le raha ngaty tsy misotro jus naturel fa misotro divay de le misotro divay tratran'le dans les combats le sotro jus naturel tsy vory zay mivady izy samy nihinana daholo zay zavatra zany tiana lazaina amizay hoe tsy mahafaty zany io
arakaraka ny zavatra nohanina mahafaty amin'ilay izy tsy mahafaty fifangaroan'ilay zavatra nohanina tamin'ny tamin'ny vaovao adiny roa adiny telo tany aloha azonareo de izay zavatra zany mila fitandremana am'le hoe ty ndao hihinana hoditra roatra de sasany misy vo sasany tsy vo zay milomary mastoe inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. ny fandarana nefa dia tsy mialo mizafa Nefa rehefa iny, zay manasa olona. alasinainy taratala bilaka misy masa goty Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikiany ianao maraikitra Tsy mandeha amin'ny zelonina, fa tianareo foana Mahasana ny tontolo-piainanao.